zany ary de miraba atsika rehetrarehetra am'izao maraina izao maraina ny zoma fa 10 ny volana avrily 2024 atao anatin'ny fandarana miara-manonjy isika miainga ety anivon'ny MBS radio Mada aty amin'ny fobe anosipatrana zay andefasana am'vatana izany de akasitrahana reo teknisianina zay miara-dalana amitsika akasitrahana ihany koa reo namana any amin'ny faritra rehetra any izay mandray ity fandarana ity ka mandefa azy amin'ny alalan'ireo fandrindrana ny fandaharam-potoana rehetra zay efa nomanina avy any am'ireo MBS zay milipatrana manerina Madagasikara. Isika any ampitan-dranomasina ihany koa dia arabaina manokana hanovana ny kokoa fao be satria dia tsy misaraka aminay ianareo ary mifampizara hatrany ireo vaovao sy ireo tsara ho fantatra ary miara mitepo aminay ihany koa amin'ny fandalinana amin'ireo zavatra zay ambara eto amin'izany fandarana miara-manonja izany. Ny akamaroany malagasy moa dia fantatsika fa dia kristiana zany hoe mandalina ny finoana zay manaradia ny Kristy arak'izay finoana zay mahamoaranisa antsika izany. Akatoky ny paska ny eto Madagasikara ary ho an'izay manaraka an'izany finoana kristiana zany de mankalaza ny fetin'ny paska izany ary ho an'izay manaraka ihany koa ny calendrier grégorien zany dia manaraka izany fanisan'andro ho an'ny fetin'ny paska amin'ny alahady izao ary misy ny alatsinain'ny paska fa mialoha rehefa ao anatin'ny paska tahaka izao de misy ny herinandro masina dia zoma masina am'ty androany ity anaovana ny firaritso atsika rehetra arak'izany mba avita tsaka ny sandavany ary mba ahay ametraka izay finoana zay ho an'ny fifantohana ity Madagasikara atsika ity mba hitondra famirapiratana mba hitondra vavaka ho an'ireo malagasy marobe zay tsy anasa am'izao fotoan'izao ho an'ireo malagasy marobe zay tsy mihinan-kanina ho an'ireo malagasy marobe zay mitototoka kanefa dia tsy mahita zay ho arapaka sy tsy manana antenaina ho amin'ny hoaviny dia ny fotoana tahaka izao ny tokony amelombelomantsika ny finoantsika ka ahafahantsika miarika hatrany ny amin'ny hoe mbola manana an'ilay raim-pahary isika manana an'ilay mpamonjy isika ka afaka hitraka sy voaka ao anatin'ny olana zay sedraitsika. Mandrakariva ny tenin'ny Filoha Marc Ravalomanina de hoe raha mbola misy ny farany dia tsy foana ny fanantenana izay fanantenana zay miampy ny fanamby lehibe napetraky ny Filoha Marc Ravalomanina zay nitsongaina tao anatin'ny teny soratra masina ny amin'ny hoe za matahotra fa mino fotsiny ihany de mbola hampitombotsika izay fanantenantsika sy ny finoantsika izay ho amin'ity Madagasikara ity ary ho an'ny isan'ny ankohonana mihitsy mba ahita ny marina sy ny rariny eto amin'ity tanindrazantsika ity. Zay ny amin'iny fa ny firafitry ny fandarantsika zany tahaka ny mahazatra rehefa zoma ohatran'izao de amin'ny fandimidimby ny amin'ny fiakarana eto amin'ny fandarantsika mamiaina izany isolombavambaoka ny Madagasikara zay voafidy tetsy amin'ny boriboritany faharoa Randrena Sositanslasy na Rastany na ihany koa ny boriboritany fahenina zay nametrahantsika antsaviditsika dia député Toditsoa Andriamampandry izy mirala no mifandimidimby zany mame aina ny fandarantsika rehefa zoma ary efa tompotrano mazava ho azy ka efa ato antrano am'izao fotoan'izao ny solombavambaoka ny Madagasikara Toditsoa Andriamampandry zay ara-dalana amin'ny tenako am'izao maraina izao omaly de efa netiko teo ny fialatsiny ny namana Rina Rabe Mananjara noho ny adidy amanandraikitra zay maharaikitra azy fa efa napitaina tamitsika moa zany rehetrarehetra izany izy radio koa de efa manao ny fanomanana satria manandraikitra lehibe eo anevony zay fiangonana misy azy izay ka dia maromaro adidy isanina namantsika dia sady mirarisoa ho an'ny Rina zany tsika no fampirarisoa atsika menakavy. Ny solombavambaoka hoy Toditsoa Andriamampandry no iara-dalana amitsika zay no tapany voalohany aorianan'izay dia tondra lafy mpanadidina zay nosotomina tamin'ny fanadidina zay nentin'ny ainao manjery hiraisam-pirenena isika
ary raha toka tsisy ny fivana dia isy namana zay efa mpandalo matetika eto amintsika ny hivahiny hiaraka amiketo hitondra famakafakana satria misimisy ny zavatra ho resantsika mahakasika ny fiainan'ny firenena ka izany retraretra izany mandritry ny ora roa maherikely eo no anasaka anao sahady zany mba tsy hisaraka ity fahita lavitry ny MBS ary ny radio Mada ity satria dia ato isika no miara manandratra ny feontsika miteny miresaka ary manao ihany koa zay fizaraham-baovao sy fandalinana zay mba hisy ny handraisa ny isan'ankohonana izany zavatra resantsika izany mba ho vadika ho asa izany ary zay tolona sezaka rehetrarehetra ataontsika izay de ho amin'ny tombotsoa ty Madagasikara ity sy ireo taranaka faramandimby izany. Député Totso, miarabanao tonga sondray androany fa 15 ny volana aprily de efa niandry anao tao anatin'ny herinandro vitsivitsy ny namana kanefa moa anatin'ny fandaminana samihafa de androany ray tsika voatafairaka eto ao anatin'ny mbola tanjaka tsara mino fa de tena afanandray ny adevitra eto satria rehefa eo moa député Totso dia tsy misaraka amin'ny foana le fampianarana madinidinika le fandalinana teknika sy ireo fizaraham-baovao mahitsihitsy ary lay fiarovana ny vahoaka eny amin'ny tandrify misy azy député zay mifantoka amin'ny lafiny ara-tsosialy. Miaraba tompoko. Ya miarabanao faniry ary faly miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra na eto toerana na any ampitan-dranomasina. Misaotra Andriamanitra fa mbola tafahoana isika ary ny tenako moa dia salama tsara. Misaotra an'Andriamanitra ao anatin'izay ary mirary ihany koa fahasalamana feno ho an'ny malagasy rehetra ka tsy hakanavaka na izy na iza ary mirary fahasalamana indrindra ho an'ireo izay tsy salama ary mirary finoanana feno ho an'ireo izay tritrapoariana zany amin'izao fotoana izao. Eto koa faniry zany dia manantsa ihany koa zay fiarabana zany ho an'ny kristianina maro izay niatrika ny herinandro masina nanomboka tamin'ny alatsinainy ka hatramin'ny androany mbola zoma masina zany dia ingany eny ny fanana masina hitoetra ao amintsika vahoaka malagasy rehetra zany amin'izao herinandro masina izao. Eto koa dia nao koko manokana ho an'ny faritra rehetra eto a Madagasikara ary misy namana zay niara-nianatra taloha faniry zay fany tamin'ny tena sy avany Tamatavy dia koko manokana ho anao rado ao anatin'izay koko manokana koa ho an'ny namana avany Kamasenga Iarkadusy zay meno manokana koa ny miara-manonja androany. Eo ihany koa maly faniry de tena taitra be na andeha moto de nisy vehivavy ramatoa ny sakana manao masaka amin'io de mbola fantany hoe député Totso de nijanona moa de nivoaka de gaga be heninao sy fantatro ary zao sisy de miondana ny activité zay ataonao ny Facebook enao amin'ny télé amin'ny radio de koko manokana ho anao madama dia madame Nicole moa anarany Andriamarso zay mipetraka any Ivato dia mirary soa anao ary miondana miara-manonja be koa izy ao anatin'izay mirary soa ho anao sy ny vady aman-janakao ao anatin'izay. Koko manokana ihany koa ho an'ny tao Betafo ponina Betafo satria vao maraina faniry dia tany mitsapa maraina misy fitsapana maraina moa any Ambohimanarina ary isan'andro ny tenako zany tena saika izy isan'andro dia mitety maka hery ireo zay traporina zany ka tratra ny tena zany ao anatin'izay dia miaraba manokana zany amin'ny koko manokana amin'ny fara feno zay apatsaka rano mpivarotra ionja ao Betafo zany ao anatin'izay ary ho antsika rehetra zany ny ponina Ambohimanarina dia mirary soa antsika rehetra amin'izao herinandro masina izao ary mankahira antsika amin'ny fiainana zay sedraitsika zany amin'izao fotoana izao. De eto koa faniry dia tsara ihany no manitana sahady satria amin'ny 28 dia efa mihetsiketsika ny namana solombavam-bahoaka anankiroa anao redynamisation
eny amin'iny faritra any distrika aparafara vola sy Ambatondrazaka iny zany a zay misy any député Rapekijana sy député Fidèle Razarapera zay député tena isany hoe bogosy indrindra eto Afrika izy roa lahy reto de mankairana rahalahy satria misy tsara ny fiara-miasan'izy roa lahy zany a amin'ny fanentanana ny olona satria hitoratsofo Ambatondrazaka sy aparafara vola zany a amin'io 28 29 31 mbola hiakatra eto moa amin'ny herinandro a ity député Rapekijana zany a zay nazavantsika zany a zay fanentanana mivoaka sy ny redémisation zay atao zay zany a amin'iny Ambatomainty sy Antanambe iny a ary eo kosa zany a i Ambatondrazaka any moa tena mampalaza ny any koa faniry de fandizan'ny apelasoa eny izy roa lahy reto mihitsy a reto honorable anako eto mampandeha azy rehefa misy karazana événement zany any a de tena feno ampandizany zareo daholo a ny apelasoa rehetra ny Ambatondrazaka sy ny aparafara vola rehetra iny a koa dia mirary sady zany a mba ho vita somatsara zany redémisation a ataon'ny namana mpiara mitolona ao anatin'izay a rehetra izay koa dia minosomana tena fa anaraka isika zany a ity miara-manontsotra iny zay zany a ahafahantsika mamakafaka sy mandinika miteny vaovao a satria nisy vaovao maromaro zay tena horesahana indrindra fa nomaly faniry a ao anatin'izay zany a dia izay zany a no anentanako atsika zany a mba hatratra farany hatrany ary makasitraka atsika fa tena hoe miondana radio mijery télé MBS daholo a nareo vahoaka zany am'izao fotoana zao a de ary tena zay tsy misy fotoana moa zany a ienoana radio sy télé a de eo koa ny Facebook zany a zay ienoantsika sy jerevana zany a ny fandalinana sy ny fampianarana sy ny torohevitra maro isan-karazany zany a zay hoentintsika eto amin'ity a miara manonja ity a koa dia minosomana-tena zany a fa afapana ka ao anatin'ny famindrena no naovantsika ny fandalinana androany faniry ndeny ya aloha eny amboma aveatrantsika aloha zany satria efa natsiditsidiky eto ny vaovao eny ambomanarina eny a ny amin'ny hoe fitsapana maraina sy ireo kokoa samihafa zay natolotra ho an'ireo mpanaradia zany a any amin'izany boriboritany zay ndraisahanao zany inona ary ny vaovao aloha satria tamin'ny faran'ny herinandro talohan'ny faran'ny herinandro de ny azakazaka tsy omby aloha io moa zany de efa sakisankerinandro mihetsika foana ny solombavomboaka tima sy ireo ratsana rehetra na disy tima zay na tsisy solombavomboaka de mihetsika ny comteam ny fokteam dia nisy ihany koa ny hetsika zay nataon'ny député Tsotsoa zany a tamin'ny tapabolana lasa ny rahantsika faraparanteto a de tamin'ny herinandro teo ihany koa zany hoe mandeha foana ny ezakezaka ny azakazaka ary mitondra makany am'izay hoe fitsinjovana ny vahoaka samihafa zay dahoara député Tsotsoa ya mbo manarina zany no sahala amin'ny kamazatra moa zany a dia ny tenako tsy maintsy misy asa sosialy foana zany atao a isan'andro ary ny asehoko alefako namana ny mpiara-miasa amin'ny tena moa amin'ny tambasotra dia ray a isaky anandro fa za de saika isan'andro zany dia mitondra ny anjara brika ho an'ny vahoaka zany any Ambohimanarina io zao a de hitentantsika zany a tamin'ny herinandro lasa zany a fa rugby tao amin'ny Gakamaki zany a zay nanao ady lalao famarana zany ny mpanao rugby anankiroa any Ambohimanarina zany a dia ndray a deuxième division moa de ndray troisième division a de tonga ny tenako tsy vitany hoe nanome lela vola ihany a ary tsy vitany hoe nanome maillot sy ny baolina fa tena tonga tany mihitsy faniry zany a ary nitety gradin mihitsy niaraka tamin'ny vahoaka maro a tao anatin'izay ary ny valy ny ezezaka zay natao ary misaotra an'Andriamanitra raha mora ka favori moa io miara gamakasary io zay nanoana tao anatin'le izy ary misy mpiara-miasa reo a niaraka zany teny a zay saonana de nandresy somatsara zany ny ekipa Ambohimanarina anankiroa rere any Ambohimanarina ary mody tany Ambohimanarina zany ny omby a tao anatin'izay a nisy kalisy koa zany a kopy a zay azo zany a ary hitatsika am'izany zany fa manatalenta ny ao Ambohimanarina ao faniry a na ny lahy io na ny vavy na ny tanora na rugby io na baolina kitra io na basket io na volley io na fampiadiana koa io a na nretraretra zany na fahaizana mpikabary io misy fikambanana tena hoe mpikabary malaza eto Madagasikara faniry dia any Ambohimanarina sy ateroka ny tena misy an'izany ohatra hoe ny FIPA
ny fizami ny fikambana ny pikabarina ambotomita am'ray ambodiady ny zamy betabe zany ao a misy fikambana pikabary ary tena olona mahay mandaha teny a manaja ny kolotsaina reo anankiroa reo zao a dia mba hiaveritsika kely nke le lohany teo azafady reo zao a fantatsika mba izy roa lareo faniry fa avombo manariny reo a national ao anatin'ny maki zay nakanivenany teo zany reo a dia niarany jery baolina ary nakataka fanampiana moa zany zareo a ao tantan'izay ary meko zany izy a ary izy roa lareo zany a de ao anatin'ny national ny maki de Madagasikara hitatsika am'zany fa voaresaka ringby ny resahana faniry dia tsy maintsy tafiditra anatin'ny national foana vitsivitsy ny ekipa ny olona zany a mpampanao ringby na foot io faniry a mikalazana amin'ny baolina kitra de nivoaka tany a Amboamanarina daholo na ny basket io na iny io zany hoe manana ny tanora manana ny maizà zany a Amboamanarina ao anatin'izay a fanazana-tena zay ary ny tena afantaran'ny olona zany tsy faniry a de io fanampiana ny olona ny tanora zany am'resaka fanazan-jahantena ary tsy vitan'izay mihitsy a fa ny tenako de tena mbola manao mihitsy ny tenako faniry a mbola tia ary manao zany fanazan-jahantena zany zany a ny tenako a ao anatin'izay toto anatin'ny koa de tamin'ny herinandro gambany a de nisy koa zany ny afodi-dravitrasa faniry a zay vita zany a teny amin'ny kafoky tamy maro teny Amboamanarina anisan'izay zao a teny Amboamanandray Ambodivona Amorona mahazo an'iny Andramena Ambova Avaratetezana Ambodro iny fierezana iny zany faniry a maro ny fodi-drafitrasa vita zany a tao anatin'izay reo fodi-drafitrasa vita reny zany faniry dia arazavay koa ny an'ny olona mba tsy ho tompotrano miony ny vahoaka sao de feo tokana no eny zany a ao anatin'izay a fa ny fodi-drafitrasa zay vita eny ny Amboamanarina dia misy zany ny atao hoe CLD na siady zay ny solombavambahoaka zany no mitantana an'izay a ao anatin'izay raha izay misy koa ny fodi-drafitrasa zay ny solombavambahoaka no mifampiraraha amin'ny bailleur ao anatin'izay ary misy antso ataon'ny solombavambahoaka fandresen-dahatra zany a atao satria fantatsika fa ny solombavambahoaka dia tsy mpanao lalana izy fa mpanao lalàna sy mitondra ny etaetan'ny vahoaka sy manara-maso ny mpanatanteraka manara-maso ny asa zay vita de zoa ny solombavambahoaka zany a manara-maso ny asa vita zany na volana fodi-drafitrasa na siady io na ataon'ny mpamatsy voly io na izy na iza zany ka vao hoe any Amboamanarina no atao dia tompona andraikitra voalohany amin'ny fanara-maso an'izany ny solombavambahoaka satria olom-baofita izy no lehibe eo amin'ny tanàna ka amiko zany a dia tokony tsisitsiny mihitsy vao hoe ny député no mijery sy ny manara-maso ao anatin'izay ohatra zay zao misy député anakiroa zay a ny député ray raha manara-maso aiza izy na iza zoan'zany tsy fanenjehany zany fa misy mantsy a ny aty amin'ny bazy a mampiady angely fanira ao anatin'le izy a ao anatin'izay io nge na iza nanao azy na iza nanao azy ho an'ny vahoaka reny le atao hoe tamberina andraikitra io rana zay ny teny am'kanao reo zao a de antso anisan'ny antso nataon'ny solombavambahoaka ho an'ny AFD nanao azy fa tsy afaka nanao ndreny ny AFD raha tsisy ny lobbying sy négociation nataony tompona andraikitra ary anisan'izany ny solombavambahoaka no milaza hoe ary tsy mety ary a tsy misy rano ary tsy vita ny lalana ary a tsy misy tetezana ary tsy misy bassin zany nge zay ny fidanany olona nay solombavambahoaka faniry ny solombavambahoaka zany de zay mahatonga ana entitra eo anatrehan'ny gouvernement ny mpanatanteraka hoe ataovy ny any aminay ny lalana tapaka lava ny jiro ny rano ny bassin tsy ampy ny tetezana ny fahefa mividin'ny olona sy tena sairana ny olona am'izao ny fitangany vidim-pena ny solombavambahoaka zany no mitondra n'zany eny amin'ny mpanatanteraka sy eny am'ireny mpiara-miombina antoka maro reny ka matoa vita ohatr' zao rahana de tadideo fa mba miainy ny solombavambahoaka ny tompona andraikitra na reo mpiara-miombina antoka ao anatin'izany ka amiko zany ny faniry za tsy te hiditra tsony hoe hita polémika ao anatin'le izy fa zay ny député zay ahoana ny député tsy manenjika ny teo aloha rehetra ahoana fa tsy de nisy navita fa ahoana vao député vaovao zao a mba hitan'ny olona mba misy zavatra miavaka nge ao anatin'le izy mba misy zavatra mba maro ny vita ao anatina Amboamanarina
de rehefa amin'ny solombavombomoaka ve no mahita larana na manara-maso ny zavatra vita de misy any le mampiatenkely zay le fomba fisaina le mentalité zay zany a mila mboariny samby malagasy le fianonana oatra an'izay io na raha kotonanao an'io na raha soa na raha be na izy rehefa hoan'ny vahoaka inge vahoaka raha ihany no andeha amin'ny lalana io ka tsy hitaka zay olana na ny tima mandeha amin'io na TGV na HVM na ny MMM na izy vahoaka daholo inge zany ary zany fa ny rehefa manao fotodrafitrasa raha manao asa sosialy tsy miteny mihitsy hoe ny tima eny no mihena fa za zany de tena anisan'ny miady mihitsy hoe omeo daholo zay olona sahirana omeo daholo zay tokony azo ny anjara masoandrony zany ao anatin'le izy zay zany zay fomba fisaina an'izay metiko amin'ny olona mpitondra hatramina sifoko tany hatrany fotony io hatrany amin'ny solombavamboaka io ny ministra io na izy io na izy io hatramin'ny filoham-pirenena io na izy na iza aza asiana fanafakafahana le izy ary aza asiana hoe fianonana zany amin'ny fiainany zay ke so miteny fafaniry na ny maire Antananarivo na ny ministra io na ny député io namany io mahazo mijery fotodrafitrasa zay atao izy na nataoka na tsy zany nanao azy zoany zany fa rehefa zany ijery anara-maso satria zoako zany za de mpanara-maso ny mpanatanteraka zay ny fidin'ny vahoaka ana de misy tena malahelo sy miakatra mihitsy sy ny AVC miakatra mihitsy anatin'izy inona ataoranao atahorana anahy ao anatin'le izy zoako zany ary tsisy afaka andrarana an'zany na lalàna andrarana an'zany fa za tsy maintsy midiny fotony aho mijery ny olan'ny vahoaka aho rehefa misy zavatra vita de tsy maintsy mijery ary manara-maso hoe tena arako ny tokony izy ve le asa vita teto amin'ny poriporitany fahinana zay nalany zay zany tsisy olana andrarana zany tsisy afaka andrarana zany ary za koa tsy hoasakana an'zany na izy na izy fantatrareo ao anatin'le za olona tena tsotra afaka ifampiresahana fa raha zavatra kosa tokony zoako sy ny vahoaka no manara-maso ny zavatra vita satria volam-bahoaka ny nanaovana an'ireny zavatra fotodrafitrasa be reny ka raha zay ny andraranareo anahy de miaratsiny aho fa de miatitsika ao anatin'izay ary hoenjaniko mafimafy ny fandehany raha mbola sanatry isy ny zavatra tahaka izany ka de mampitandrina zany ao anatin'le izy na nisy fokotany io na atraiza io na ny be ny tanàna io na izy io na izy io na ny ministra io na iza na olo mbo fidy izy io na iza ao anatin'izay nareo omeko alalana ndany nareo mitety hika fokotany atao ve dana meko fa rehefa zany ijery aza rarana fa tsisy anahaka anahy zany na iza hoa teneniko anareo zany ary za de ao an-damosiny vahoaka miaraka amin'ny vahoaka ka aloha aloha isy le fifanajana ny fihavanana ary zay ny any mahatonga anay teny faniry na nysombovaka namana ary zay tsy mitovy hevitra ao anatina boriboritany fahenona za sy sasandry de tena miteny mihitsy hoe ny fihavanana no aloha ao anatin'le izy zay vao politika de mba atoroy an'izay ny mpiaradia aminao ohatrany koa iny tenenako ny mpiaradia amiko ao anatin'le izy zay zany tiako mihitsy hoe ambo manarina no modely amin'ny fomba fisainana amin'ny fihavanana amin'ny firaisakina zany ao anatin'izay tsy amerina an'izay teniko zay tsony angamba fa androany ny farany tenanako an'izay hoe za de olona mandala ny firaisakina sy ny fihavanana za tsy olona ho sary-piaro amina iza na izy zany ao anatin'le izy fa mahasary-piaro de fanaovana tsinitsinina ny vahoaka fanaovana jadona ho an'ny vahoaka ny vahoaka efa tsy manako anina rehefa mivarotra ve ny vahoaka ina no anina eny amin'ny hinty izy eny amin'ny morona eny anaty couloirezy no mivarotra amorona arabe aiza izy ny varotra de roana ve ny mpivarotra anatin'izay de angalatra ary ve izy aza kitikity an'ireny mpivarotra reny alohanareo izy mba hoe mba mivarobarotra kely izy mba misy hoanina to zay ve izy angalatra ao anatin'le izy zany zany mba tokony jerena rehefa roanareo ny mpivarotra amin'ny toerana anankiray de meo toerana hafa izy fa za tonga de tena alikena le olona tsy mahazo mivarotra ianareo fa zao ny asa efa tsy misy zao kina no hoan'ny olona zay zany mahatonga anahy miaro ny tatsaha ary miaro ny mpivarotra aho ary miaro ny olona tsy anasa ao anatin'le satria efa fadiranovana reny olo reny ao anatin'izay zay zany no tiako tenenina ao anatin'izay reny asa sosialy zay ataoko reny de ataoko ampitiavana ny fanampiana olona ary tsy vitany hoe manao ny action sociale ihany tena zany fa mankahery olona amin'ny zavatra maro ary zay ny ataoko hoe zay le fihavanana zay zany
mila anana ny mpanao politika rehetra zay ny mpitondra za zao raha na ny mpitondra misy zavatra vita de tena mba mitena hoe tena mba nanoko kosa ny mpitondra ao anatin'izay zany zany mila ilaina mbola irasantsika zay any amin'ny fampianarana feo zany faniry amin'ny hoe fomba fitondra tena tokony anana ny hoe ny olona mitondrana mpanao politika fa rehefa mpanohitra kosa mba misy zavatra ataony satria samy gasitsika de mba de reo koa ny zavatra ataony fa tsy hoe rehefa manao ny mpanohitra de tena tsiratsirainao de aratsianao foana zany ao anatin'le senke mavely an'ity firenetsika ty le comportement zay le toetsainy zay zany no mila amboarina zany ao anatin'le manjara mirehefa mitantsika ny fanaratsy amin'ny tambasotry etsitsika raha amin'ny radio tsika amin'ny teletsika ny afrikana efa lasa satria izy mirahina izy de miasa fa itsika eto vao misy zavatra kely atao de lonana l izy de enjehana de aratsiana zay zany mahavoatsika indrindra fa ny mpitondra zany manana saina ohatran'izay de miteny azy hoe manitsy androany hoe ho fomba fijery samy manana ny azy nge io ao anatin'le izy na io na time io na ihatra eo efa samy manana ny abazy nge tsika amin'ny 2023 2024 nge vao misy élection ao anatin'le izy ka zay zany tiako tenenina hoe aloha mba sina ny fifanajana zany ao anatin'izay tsy ambo manarina any no tenena fa eran'ny Madagasikara raha fanaratsiana foana no ataotsika de tsy zavatra anjary ny firenetsika efa tena me miletika anaty tena hoe kizo ny vahoaka efa tena sahirana nefa tsika le mpitondra ny mpanao politika no mitondra ny vahoaka de tsika mpitondra ny fanaratsy eto foana nefa tsisy zavatra vita ao anatin'le izy dia tsy androso mihitsy zany ny firenetsika raha misy mba zava-bita ary de feo de ho sombaina ndray de ho potehana le izy ao anatin'izay tsika zany tokony tsy lany andro am'izany fa mba misy zavatra vita de akasitrao le izy hoe ny zavatra vita reny de tadidio fa ny ambony indrindra ao anatin'izay distrika anankiray zany faritra anankiray zany de ny solombavam-bahoaka député de Madagasikara nge ny solombavam-bahoaka izy ny venetana ny zava-misy ao anatina arrondissement ao anatin'le izy de zay apetraka tsara zany zay mba ho fantatry ny vahoaka tsara mba ho fantatry ny olona tsara zany ao anatin'izy fa za rehefa misy zavatra tsy mety kokosany zay ny elany solombavam-bahoaka de mba samy teny ianao samy joro ianao zany ao anatin'le izy ary samy miatrika ady ianao ao anatin'le izy zay nga mba faniry ny tekitenina amin'ny resaka action sociale zay ho tohizako foana sy fiarovana ny vahoaka zany na ny fotodrafitra aza zay vita zany tao anatin'ny circonscription zay na voavidy d'accord ary zay no hidirantsika am'ty adevitra ray zay tao anatin'ny actualité nalaza be omaly ty de ianao moa anisan'ireo tazana zany teny Anosy Somaly niaraka tamin'ireo olom-pirenena sy ireo mpitarika fikambanana niaraka ihany koa tamin'ny mpanolotsaina an-tanàna ary mazava ho azy tamin'ireo solombavam-bahoaka zay miara-teo anatin'ny Antokotiko Madagasikara teny atoerana ny député Mambra Benirina teny atoerana ihany koa ny député Ramboa ny député Fetra Ralamo Zavimbolona ny député Rastany zay anisany nitondra zany ny fankahirezana any Ramatoa Clémence alohany tena hametrahako no ny fantania sy hitondrantsika ny adevitra amin'ty raharaha mafanty satria ho an'ny Ramatoa Clémence moa zany de nahazo ny fahafahana vonjy-maika izy omaly efa ariva be mihitsy zay vao nivoaka izay momba azy izay satria efa tano amin'ny 5 sy fantanoana izy vao niraisina teo anivony fitsarana zany ka ora iray mahery taorina zay fanadidina natao tamin'izay zany dia nahazo fahafahana vonjy-maika izy ary amin'ny 7 volana meo avy izao no hiatrika ny raharaha-pitserana zay makasika ny raharaha zay aninjeny fitondram-panjakana zany ny tena toerana mikasika ny omaly iny de nampiseho firaisan-kina ianareo de zay aloha zany no alefantsika voalohany zay hevitra nambaranao zay manoloana ny mpanao gazety député Totsoa de ho anotaniako aminao lay fahitanao nyty resaka makasika Andramatoa Clémence Rarinirina ity. Hitantsika amin'izao zany fa tsy misy tsony ny demokrasia eto Madagasikara
fa ny olona manao ny hevina ary miteny ampilaminana dia atao tahaka izao manitsaka ny lalàna ary le sondolombelona zany a dia tsy ataon'izao fitondranoizao ntsony a izay maizy ny olombelona sy ny vahoaka zany ny demokrasia zany ke tokony samy manao ny heviny ny olona ny hevitra no tsy mitovy dia efa tsy mitovy hevitra aminao ve rehefa maniontsy fahafaliany ve ny olona dia atao a tahaka izao dia ohatra zay zao ny mpanolotsaina Clément zany ke olom-boafity olom-boafity ary izy a miteny marina sa atao an'izao maika fa vahoaka tsotra zany a ao anatin'ilay izy ary tsy vitany hoe ny fahanaovana tsinitsinina ny zon'olombelona nataon'izao fitondrana izao manitsakitsaka ny demokrasia efa ny hoe maha olona mihitsy ny fiainan'ny olona jerevinge eto tany vrevoatra izay capitale de Madagascar ny fako ny fofona ny corruption ny kolikoly izay fantatra daholo ny fanatovana tany tsy ara-dalàna ataony be ny tanàna sy ny adjoint maire sy ny directeur fantatra daholo ny kolikoly avolenta atonao mpitatana ao amin'ny commune urbaine Antananarivo ohatra zay koa ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao efa tsy rariny intsony le izy dia mpanolotsaina Clémence atsoina dia avoaka dia atao an'izao le dia ao amin'ny parike indray zao izy zao a amin'izao fotoana izao rem-pianakaviana nge izy rehefa hevitra tsy mitovy ve dia atao an'izao ny malagasy efa sahirana amin'izao fotoana izao ary eto zay zany a dia mijoro ary mitena ny mpitondra hoe tsy rariny izao a ary miady zay a ho an'ny tsy rariny miady zay ho an'ny mpanolotsaina rehetra ho an'ny mpanolotsaina Clémence zay atao tsinitsinina amin'izao fotoana izao a ary tsy anaiky lembenana fa mijoro amin'ny fahamarinana ao anatin'izay tadidio fa solombavam-boaka ny tena voafity tera tany vrevohatra ary tsy maintsy miaro ny voakana Antananarivo izahay ary ny tenako dia anaraka hatramin'ny farany an'ity ary na ino kitona na ino na katra dia ny tenanay dia aoriana ny voakana Antananarivo a miaro ny voakana Antananarivo ary miaro ny olom-boafidy tahaka ny mpanolotsaina namana tahaka izao ko eto dia manao antso avy fa ny fahendreny ny atao amin'ny tribonaly ny mpitsara ao anatin'izay olona nianatra nareo malala ny fahamarinany ianareo dia hoy izy aho hoe fantatrareo zay tokony ataonareo a fa zato tsy na resaka politika ny zavatra tahaka izao a fa raha mbola mitoy izao dia ho hitatsika dia ho hitatsika eo fa dia miantso a ny vahoaka malagasy rehetra zany a amin'izao fotoana izao a izay hiaro ny tsirariny hiaro ny ara-dalantsika ary hiaro ny demokrasiatsika ary hiady amin'ny zavatra tena tsy mety a eto amin'ity firenena ity zany a amin'izao fotoana izao ia miandro aloha antsika hoe ahoana ny valiny a dia atao aiza izy a fa raha mbola mitoy ny zavatra tahaka izao a dia tsy maintsy misy nandraikitra izay ho raisina satria efa tena be loatra zany ny zavatra tsy rariny a izay atao eto amin'ity firenena ity zany a izay fanitsakitsahana ny zon'olombelona zany a dia tsy manaiky an'izany say ary mahasolombavambaoka no itenenako eto a voafidiny mamalagasy rehetra izay monina teto Antananarivo ny tenako misy foko betabe eto a dia hoy za hoe tsy maintsy miaro ny ara-dalantsika miaro ny tsiraritsika ka raha mbola mitoy so zavatra atao zao dia ho hitantsika eo mivaliny a dia fa tsy misy tsisy manaiky lembelana ntsony zany a amin'izao fotoana izao nataontsika fampidirina ny valondresaka foy ny fanaovanao tamin'ny mpanongazay teny Anosy iny a député Todsoa zany efa nanambarany hevinao ihany ianao omaly tena kianja zany fa eto motsika atao amin'ny plateau zany eto ianao efa nivoatra be ny raharaha omaly a nanao antso avy ianao hoan'ny fitsarana dia iny ny vokany iny a nahazo fahafahana vonjimaika izy a na dia tokony ny eritreretiny rehetra raha fa hoe tokony ho classé sans suite zany raharaha zany satria dia tsy dia tena hoe misy antony lehibe fa ny ao ambadika moa zany dia hoe atao foana zay ahafahana zany mametrapetraka paikady ny amin'ny hoe ho fanaraha-maso ho fampitandremana ny aorina zay te hihetsika sy ny sisa betsabe no azotsika andikanana zany rehetrarehetra zany fa amin'ny fahatelon'ny volana may no hiatrika ny raharaha-pitsarana izy ny fahitanao aloha iny resaka Clémence zay nanomboka tamin'ny herin'ny sabotsy teo efa andray herinandro tsika zao dia niazakazaka hatreny fiadanina ka hatreny Anosy iny zava-misy tamin'ny faran'ny herinandro ia iny moa zany dia miaraba manokana ny mpanolotsaina Clémence moa
ny tenanay a satria niady fo amampanahy izy a atao anatin'le izy ary ny tenako moa de tadeo fa nisan'ny tonga maraina be mihitsy a teny faniry zany a zay nankahery azy a ary tsy vitany hoe nankahery fa nanao antsoavo mihitsy a ho an'ny mpitondra indrindra fa ho an'ny mpitsara zay isaorako manokana eto ny fahendrenareo a satria nisan'ny fandresenam-pahany iny zany a zay azo a tamin'ny tolona izay natao zany a tao anatin'izay any ankasitrahana ny mpitsara ary saingy ny teneniko hoe olona nianatra reo e malala zay tokony ataony fa ny pression zany a pression politique zany a zany a de tokony tsy hoisy mihitsy ary tokony tsy azo any mpitsara mihitsy zany a fa aloha mpitsara anao ny asany ao anatin'izay mampanahelo a ny zavatra tahaka ireny efa imbaly zao mpanontsaina Clémence miakatra fitsarana atao ndreto commune sy be ny tanàna nefa le be ny tanàna manodikodina ny vola tsy mandeha am'zay loha ny tanàna Antananarivo tena potika tanteraka ny fako ny rehetrarehetra ny fotodrafitrasa ny zavatra ataon'ny mpiara-miasa aminy mbola ho resantsika daholo moa zany avy eo fa maninona ny tsizy no alefa any amin'ny fitsarana ho tsaraina zavatra ataon'ny bebe io be ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy io fa ny olona maneho ny hefiny aiza ny liberté d'expression so fototra ange zany e ary matoy Clémence ange nanao an'ireny hoe tao anatiny le hoe zavatra no nananaovana azy no convoqué anazy de lazaina fa hoe mitondra fanakorontanana sy fanototohana taiza izy taiza nisy korotana teo nandeha am-pirenena ankeny ny olona teny e any amin'ny firenena rehetra na afrikana firenena dehibe de mahazo ny olona rehefa tsy faly misy tsy fahafalepony de mirotsaka andalambe ny olona ao anatin'le izy de manino eo amin'ny adondro amin'ny adony telo de vita de mody le olona de ny mpitandro ny filaminana no miaro an'le olona sy ny vahoaka ao anatin'izy fa eto mifanohatra an'izay lasa le mpitandro ny filaminana no atao amono an'le vahoaka ao anatin'izy nefa vahoaka tsy manganatra ange reo e ny dalo ry tsenjehanao ny mpamaky trano mpananao kidnapping reny tokony asanao zany jere ny iavaky trano isan'andro ange indrotina nasionaly iny dalo tsy manao ny asa ny misy ny sécurité publique amin'ny vakitrano ny segy ny inona fa ny olona manao ny hevitra ankalalahana de atao andray aiza ny demokrasia ao anatin'le izy ary jereva nge izy herinandro masina tsika reny mpianakaviana le olona alaka misy masina maly de reny hoentina any amin'ny tribunal le olona na ny fitateana ny vady aman-janana izy reny mpianakaviana nefa nareo a misy lobavoaka avy any aminareo hoe tokony isy fitoniana ara-politika no atao nefa nareo ndray tena manakorotana nefa tokony isany fitoniana ara-politika zany am'izao herinandro masina izao nefa vo mainky nareo no mampiororo reny mpianakaviana misy fiatraikany ara-pahasalamana ange hoe miteraka aretim-po nge zany e fitatenana ho an'ny zanany e ho an'ny vadiny e ho an'ny fianakaviana e de sahanareo veny nanao zavatra tahaka ireny ao anatin'le izy ary zay mahatonga ny tenako fanira ary isaorako manokana ny solotena ny olom-boafidy zay tonga na ny mpanao-tsaina io a na izy io na ny solom-bavim-bahoaka io na ny vahoaka maro zay tonga teny zany a nanotrana ao anatin'ireny ary za de zay afaniry tsy matahoatra zany e za rehefa misy nyrarina sinitsiny zay tokony ny rovako de tsy vitany hoe zay zany mba ananany ny olona leader mpitarika mpitantana ianao tsy vitany fotsiny anao hoe miteny amin'ny télé anao amin'ny radio anao amin'ny gazety anao fiarovana amin'ny vahoaka fa matao vitany vahoaka e na ny amin'ny fitonany io a na ty amin'ny fanoerana mba tena hoe mirotsaka mihitsy zany ianao e mba manakaiky ny vahoaka miaro azy salamy reny ohatra mba hita mivoaka zany anao hoe tena mirohatra ary tena hoe mankahery anao ary midina sur terrain anao a miaraka amin'ny vahoaka zany nge ilain'ny olona e anatin'izao hoe rehefa misy olona koa zao hoe isono izy amin'ny fivarotana raha misy olona hoe nitrangana pavoazana de tokony midina anao sur terrain midina de mamany olana anao de meny fitarainan'ny olona anao anatin'le izy efa zava-dehibe ny olona nge zany e zay zany ny tsanana ny mpitondra am'izao fotoana zao a sy ny mpanao politika zany a ny zavatra tahaka ireny ka hito aho zany dia miantso andray azy zany e ny mpitondra e atao farany zao zavatra ataonareo zao rehefa tsy mitovy hevitra vetsika de tena hoe tena zavatra tahaka ireny no ataonareo amin'le olona ny hevitra anke no tsy mitovy averika any hevitra politika no tsy mitovy
de reny ve sotasota no ataonareo hoan'ny olona etra hoe mpanolotsaina olom-boafity ary izy ataonareo an'ireny madame Clémence fa maiky zany raha olo tsotra ka mba maneho ny heviny izy amin'ny tsy fahafaliany de tonga de sambonareo hoe de alefany tsy hafana alefany tany mora ve le olona ao anatin'izy vao mainka ikitezitra ho an'ny olona ary vao mainka irohatra ny olona am'zany ary raha mbola zao nitoy tsy hoe raha de sipohana ara-tsosialy avy amin'ny vahoaka ao anatin'le izy ary mbola verina ihany fa tsy aty aminay mihitsy aty amin'ny tim na aty amin'ny RNDM nisy fikorontanana zany jereo ny fahindren'ny tim matram'izay efa roapolo taona zay nisy ny tim fa tena hoe zavatra milamina foana amin'ny fotony foana nanonaovana zavatra mbola tsy nakorotana fiarahamonina zany fa zay zany mbola atora ny mpitondra politika mpitarika politika am'izao indrindra fa ny any amin'ny fitondrana fa eto de zao ny olona mpananatra de tena lasa mpitary-bato vilambava mitena anao hoe asio fitoniana mpanao politika ny fitondrana zavatra ataonao ary mifanohatra am'izay zay mamenatra ny zavatra ataonao ao anatin'le de ohatsa hoe jereva aloha amin'ny fitaratra ny zavatra fitondratenanao ny zavatra mba vitanao tamin'ny vahoaka zavatra fanitatsirana ataonao amin'ny mpanabe amin'ny mpampianatra amin'ny olona sahirana zay anao vao mba tokony ananatra am'izay anao anatin'le izy rehefa mba vitanao zay adidy sy amanandraikitra zay ataonao zay zany ao anatin'le izy ka eto ao zany dia fandresena lehibe andiany voalohany iny vitatsika iny zany omaly ho avy ny any amin'ny 3 mai mino somanantena fa dia afaka madio zany madame Clémence ao anatin'ireo mino fa tsisy zany pression zany ary ataovy anatra ho an'ny mpitondra zany zavatra tahaka ireny ao anatin'le izy reny zany dia fampirorony reny hoe raha mbola isy anao zany hitarika de hosamborona de alefany amin'ny tribunaly de hitataina le izy nga izy ty fitondrana jatony tantadalana nke Madagasikara misy lalàna eto ary lalàna de atao ho an'ny olona rehetra zany ao anatin'izay keto zany dia mankahery any madame Clémence sy ny fianakaviany ao anatin'izay mino zany fa efa mba afaka mivavaka izy androany satria efa nivoaka izy tao anatin'le izy afaka mivavaka izy amin'ny lahady ao anatin'izay ary mitondra-bavaka any anazy ary mitondra-bavaka ihany koa zany ho an'ny vahoaka malagasy rehetra am'izao akatoko ny pasika zao zany ny tenako ao anatin'izay fa io koa rehefa tsy akinina amin'ny tompo ny fiainanao sy ny ankonanao de lasa manaonao foana zany ianao ao anatin'izay rehetra zay iny ary iny ny resaka Clémence ka inona tonga n'iny moa député Totsoandriamampandry de vokatr'ilay adevitra teo anivony commune urbaine Antananarivo renivohitra CEA zany teo ny hoe nisy vola 2.1 miliara zay nindra amin'ny CEA na SMGD tsy fantatra tsony zay tena marina zany satria mbetika CEA mbetika ny SMGD no version entiny eo anivony fiadina tanàna Antananarivo de iny adevitra iny no nahatonga ny resaka rehetrarehetra sy ny fomba fitantanana ny tanàna Antananarivo zay tsy nahavitany teo anivon'ny mpanatanteraka amin'ny alalan'ny be ny tanàna ny fampanantenana ny tanterahany tamin'ny fotoana ny fampilezakevitra ianao efa tompon'andraikitra teo anivon'ny CEA zany commune urbaine Antananarivo renivohitra malala tsara ny fomba fitantanana ny fandaminan-draharaha rehetrarehetra sy ny zava-misy ao anatin'izany commune urbaine Antananarivo renivohitra zay mba tiako ary heveriko fa mba miaraka koa ny mpijery sy mpiainatsika tia fantatra ny version avy any amin'ny député Totsoa mahakasika ny fomba fitantanana an'ity resaka CEA ty io CEA moa zany efa intelo metaona angamba zany teto nanao fanazavana amin'io iafaniry fa ny tena tsy piako mio zany zavatra anakiray zany tena hotianketo androany satria fa nyresaka ny fitantananarivo io zay tsy mandeha amin'ny laoniny zany ao anatin'le izy fa le resaka kolikoly zay atao amin'ity commune urbaine Antananarivo ty faniry ohatra zao zay omeko tena mazava milaza zao ry zareo fa hoe rehefa atao ny fifidianana ny mpanolotsaina raha mivoaty amin'ny resaka budgetsika na projet de loi io na zavatra lalàna zany zay atao de atao vato miafina le izy fa ho tana mahafatiny zany taizany lalàna hoe atao vato miafina le izy tokony atao tsangatanana
no atao zany ao anatin'le izy satria nahoana ataondrareo vato miafina izy tsisy lalàna miteny an'izany a tsisy na ny lalàna jerefo tsara lalàna 2015 021 sy ny 018 ny jerefo daholo vaky io tsara le lalàna ary homme commune ao anatin'izay tsy tokony atao vato miafina le izy faute secret a faute secret tsy tokony atao tokony atao tsy trangatanana le izy tsangatanana foana fa tsy tokony atao vote secret zany mihitsy satria fananiny lehibe ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy atao le izy satria misy kolikoly ao de tambazana carburant sy ny vola zany a ny mpanolotsaina zay azo ahodikodina ny sainy eto zany tena manahirana ary eto aho de milaza ao anatin'ny biro politika ny tima aho ny tiako Madagasikara de miteny ny antoko tiako Madagasikara dia manohatra ary tsy mankasitraka ny fitantanany ny amera sy ny mpiara-miasa aminy mafisiko zay a fa tsy miara-miasa am'ireo zany a ny antoko tiako Madagasikara mazava angam'izay satria aheliny zareo ny tsao hoe misy tima nge miara-miasa aminay taizy zay ny ranasa taminao zay rehefa tsy nifidy anao tsy nampifidy anao fa hoe vazaha ianao a ary fantatray ny traikeva zay nananao fa tsy manana traikeva ianao sy ny mpiara-miasa aminao amin'ny fitantanana Antananarivo de zareo fa mitombona nge ny teninay potika Antananarivo fa nodikotonana no ataonao 4 milliards 11 milliards d'ariary ny knapsa tsy hitanao zay nanaovana azy ny fitantanana ny fako rehefa eo zay 3 mois de vita satria ny ministera efanay daholo aizy vao mainka mandeha any amin'ny tsisy zany a ny fitantanana zay ataony komindrom-paina Antananarivo ao anatin'izy fa izao ry faniry misy mpanolotsaina vitsivitsy tao ny tambazana fantatry daholo nge zany reto zany a de manao antso azy zany ho an'le mpanolotsaina reny misy mpanolotsaina tima zay mampanahitra zany le fisaina marina fa tena mafy ny fiainana ry kazareo a fa nareo nge tsy lany teo e raha sy le atoko e le atoko tima ao anatin'le izy aiza zany aiza le fidélité am resaka politika aiza le etika nga politika ao anatin'izay zay resantsika avy eo moa zany fa tena hoe misy mpanolotsaina vita fantatra daholo zany nareo ro vavy any amin'ny 2e arrondissement fantatra daholo any amin'ny 1er 3 4 misy 5e fantatra daholo ny kely olona efa ary tsy maintsy avoaka avoaka zany a ary tsy maintsy misy sazy hoenjana azo nareo mpanolotsaina vitsivitsy a tao anatin'izay tsy miendrika zany tsy miendrika zany misy zao de mpanolotsaina any amin'ny 2e arrondissement maka vola mitango vola any aminay 6e arrondissement tsisy zay tsy mahalala zany ananay dossier zany ary fantatra misy mijoro vovavolombelona ao anatin'izay mampanay zany a milay tsokombakomba ny amina directeur izy sy ny mpitantana amin'ny commune le mpanolotsaina ary tsy mpanolotsaina tima vitsy any ny akapanondro mpanolotsaina reo zany a de mampanahelo ny zavatra ohatr'izay fa le izy zany a de zay io moa le hoe sondray loasa tsy lozan'izay amarara zany a ao anatin'izay efa hita zao ny vary sy ny tsiparifary ao anatin'izay ary reny ary olona le mpamadika ohatra reny tsy maintsy misy fiafarany tsy maintsy ho rasy fiafarany kely jerevy ny olona nivadika nivady be rano amy zavatra zay natao hatram'izay nge jerevy ny tantara rehetra e aiza ny afaran'ireny olo reny am'izao fotoana zao ka de mba miantso a ho anareo zany le mpanolotsaina le vitsivitsy zay voavidy vola tao anatin'le izy manataranaka nge nareo e manakava nareo vola tsy havita taona ve aiza le conviction zay nananana tao anatin'le atoko zay nany beazina anareo tao anatin'le izy fa de zao a lasa manipulen'ny olona le zavatra ataonareo zany a ao anatin'izay de ohatra zay koa za moa tsy teny mpanolotsaina hafa zay mivadika azy mibetsika azy manohana mera de betsika azy mitifitra azy de manohana le sadasada le mpanolotsaina tanana misy sadasada ny sasany le afaka kokoatry ny tima moa zany zay sadasada zay fa tsy ho resahako akory fa ny tena aloha zany a tsy maintsy azavaina amin'ny vahoaka zany le izy ao anatin'izay ary io e tsy ny tima rery fa ny atoko rehetra zany eto Madagasikara de zay le izy misy foana zany zay hoe sondray loasa tsy loasan'izay amarary zay nefa mamenatra rery
nareo ngeno miendratra voalohany otoroan'ny olona fatony ianareo farany ao anatin'le izy de zavatra tahaka reny niararotan'le bentanàna zany anaovana zavatra hafa ao anatin'izay ka eto zany ty resaka commune urbaine Antananarivo ty de tena manahirana be mihitsy ty manahirana ty ary ny teny bentanàna ny fako de atero aty amiko efa nalefatsika orona peo miteto zany sy orona tsara le izy karaha zao marina moa reo fako rehetra reo no arin'ny olona tadio fa misy eo amin'ny 2000 taonina mahery isan'andro nke ny fako eto Antananarivo ka raha arin'ny olona ao ambaravaranao zany ry bentanà zay vavanao hoe eto amiko ny fako any ambaravaran'ny broko rehefa tsy afaka de ahoana hoan'ny olona mivavanao ianao zay hoe vava aza atao betsaka ao anatin'le izy jerevana ihany koa nietra miopapana nietra ataon'ny ministera ty efa taky ninona nataon'ny fanjakana tsy zakan'ny olona ny patanty nietra maro isan-karazany mbola ampin'ny commune reo ty etra nietra tranoke jereo zao karazana etra zao de midangana daholo anatin'izy nietra nalika mbo asina ao anatin'le izy era-tany tsy nisy nakan'izany fa ny commune urbaine Antananarivo reto manao an'izany teza atao le vola be ao anaty commune urbaine Antananarivo reo aizany FDL fond de développement local zay nanampihinanareo de natao aiza le vola be zao tena potika Antananarivo tsisy zavatra manjary ao anatin'izay mipiara-miasa aminao Andriamatoa bentanàna jerevo ny adjoint maire anao amin'ny resaka Ramblay fantatra daholo zany fanta-pirenena fanotovana tany tsy ara-dalàna ataon'ny adjoint maire anao fantatra zany ataon'ny directeur zay misahana an'izany lazaina fa manana camion izy de izy daholo manao ny aferafera rehetra maro isan-karazany ny tsena ny tale miandraikitra ny tsena maka vola mitango vola be da be ny olona afaka mijoro ho vavolombelona ataon'ny mpiara-miasa aminao ao anatin'izany manahirana be ho ampokany matsy le izy ao anatin'izay fa de miantso ny fitondrana izay esory le bentanàna zay ny solution fa tena manimba an'le tanàna n'Antananarivo manimba an'le kolotsaina Antananarivo n'Antananarivo aiza vola tokony ho an'ny zoky olona ry tokony tombo ny vola azon'ny zoky olona sy ny fanampiana ho atao an'ny olona mpiasa amin'ny privé tokony tombo de alaina fotsiny le vola de alefa ry amikinapsa nefa alaina ry amikinapsa tsisy zavatra manjary tsy misy zavatra vita zany ao anatin'izay commune urbaine Antananarivo zay zany de tsy maintsy tenenina amin'ny vahoaka zay mba hazavan'ny vahoaka ao anatin'le izy ary jerevy nge Clémence jerevy nge ny fisainan'ny time Clémence nke tsy time IRD izy IRK izy fa jereo na IRK izy tsy mijery couleur politique ny time sy ny fanoerana fa tonga maka hery ary niado anazy amin'ny fahafahany mivoaka somatsara io Clémence ao anatin'izay zany le esprit le fomba fisainana zay zany tokony ho jerena fa tsy hoe rehefa tsy mitovy antoko politika amiko izy tena ninninona de tena tsy miraran'le olona ianao rehefa mitsangana kosa le olona mijoro amin'ny fahamarinana de manampy ny tiako Madagasikara zay matiako Madagasikara ny time mendrika mba olona modely ao anatin'izay fa raha sanatria zany zao ny time faniry na mpanoatsana time na sombomoaka time na maire time na mpikavana ao ny time zany zao mba miaro ny tombontsoa ny vahoaka mijoro de fantena amin'ny mipetraka anampy ve ny RD ao anatin'izany sa ve hoe adversaire politique anay le time ka raha marina zany teniny de enjehana le olona tsy zany ny time tompoko tsy zany ny fita zany ary zany kolotsaina anana ny time zany zany esprit anana ny time zany anana ny fanoerana zany ny tokony ananatsika mpitondra politika ao anatin'le izy fa jerevo premier liste ny IRK mihitsy ke madame Clémence fa rehefa kosa na IRK izy de tsy maintsy tohanana satria marina zavatra teneniny ary mandeha mihitsiny izy ao anatin'izay de tsy maintsy arovana ao anatin'izay ary zay zany madéputé time anay zay matime ny time niza ka manao ny tsy mety eto amin'ity fireneny ity na izy na izy de tsy maintsy mijoro ny time miaro ny vahoaka ao anatin'izay na izy na izy tsy manavaka ny time fa raha ohatra kosa misy ny zavatra mety de ankasitrahany time zany eto amin'ity fireneny ity na iza nanao azy na iza nanao azy fanery misy le zavatra mitranga anankiray ohatran'izao manko amin'ny von'ny commune urbaine ihany ko député Totsoa
amin'ny hoe misy lalàna efa nitsopahany mpanolontsaina zay tsy nahazo fankataovana ny 7 amy 5 no nandahan'zany de lay famezana fahazondalana ny taxi moto iasa ho anatana rivorivoatra de foazy nandray am'izao fotoana zao zany ny fanomezana an'izay hoe riska vaovao ho an'ny taxi moto zay amanarivony izy eto antana rivorivoatra zany na de efa voatsipako ny mpanolontsaina ary ny mpanolontsaina de anisan'ny rafitra mpanaramaso ary anisany mpandany lalàna eo anivony zany tanàna zany na ny exécutif raha resaka commune andresantsika na io mpanolontsaina communaly na io mpanolontsaina municipaly de kitikitihana kopakopahana ty ambadika ny taxi moto ary misy ndray fanomezan'izy ireo karazana tolo-dalàna zany ahafahana mitondra zany eo anivon'ny mpanolontsaina ny tanàna zany inona moa ny anton'zany zany de ny hoe ahafahana miéquilibré an'le force an'lay taxi ville eto an-tanana rivorivoatra ianao mpanao lalàna eny anivon'ny assemblée nationale pouvoir législative zany fa itya dia am'le organe délibérant ny conseiller zany efa voatsipaka le izy kanefa mbola miketriketrika andray ry lohan'ry manam-pahaizana ry namana manodidina azy sy ny sisa satria le olana ara-politika manelingelina le taxi dia tsy mijery an'le resaka hoe filamina an'le tanàna fandrindrana ny famovozana le resaka inona moa ty satria raha misy ny tena mpanao an'lay tena inona moa resantsika te hoe tena loza ara-pifamovozana de anisan'zany tsy fahakalana ny taxi moto ny resantsika fa constant ny resantsika sy état de lieu ny resantsika eo anatrehan'ny lalàna sy eo any endriky ny fitantanana manahoana ny mahakasika an'ireny député Totosoa io aty zao manitsakisaka ny lalàna mihitsy zany zareo io ny lalàna tonga mba tokony ho iavakiny zareo kely le 2015 021 2018 021 2019 021 ao anatin'le izy rehefa lalàna dia ny mpanolontsain'ny tanàna no mifidy ny lalàna rehefa lany iny azafady rehefa lany iny dia tsy afaka ntsony manova ny lalàna iny ny be tanàna ny be tanàna nge faniry iampanatateraka mpanatateraka ny be ny tanàna sy ny mpiaramiasa aminy fa ny mpanolontsaina ny manao ny lalàna de manatateraka am'izay lalàna zay zany ny mpanatateraka zany ao anatin'le izy ka raha lalàna voafidy no ahodikodinao betabe ozy betabe zany araka mivolazan'ny ampanolo-tsaina lalàna zany amboamboarinao efa fiaina zany zao ny fepetra anasorano be ny tanàna io akoatra ny fanitsakitsanany lalàna zay atao zay maro misy profo zany betsaka ny faharo zay fanitsakitsahana ny zon'olombelona ataony zao io ke io fofona jerevnkitsika raha any an'hospitaly tsena eto Antananarivo fanire fofona zany ary tena maloto le jerevnkery tsena n'hospitaly zay nataony président Rafamanana tsara tare fa mamandanova ngany fofona zany jerevony tsena rehetra tsisy entretien tsisy fikarakarana fa nisy mazimana ny zon'olombelona sy ny tsy fanaovana reny azo anesorana ny bebe ny tanàna ny kolikoly zay atao ao anatin'io zay betsaka zay teny amkonao zay amietra tsy mandeha am'zao fa misy fanodikotonao ny remblé ananay daholo zany profo ry be ny tanàna ianao sy mpiaramiasa aminao zany ao anatin'zay fanatovana tany zay ny adjoint-mairenao tena enja lasa multimilliardaire am'izao fotoana zao ary fanaovana an'izay fanatovana tany tsy ara-dalàna zany fantatray zany ho apoka anay zany ho apoka anay zany fa miandry zay hoe esorana io be ny tanàna io mbola manao antso fandroany fa iandrasana ho ando hoalika sy tena hoe tena andady ve ny vahoaka Antananarivo esorinareo le be ny tanàna ry mpitondra sa misy kokobaka iraisana koa anatin'le izy de zay zany mampanely faniry le izy le lalàna misy zany zay tokony ajaina de ny mpitondra ndray ny mpitantana ny tsy manaja ny lalàna ao anatin'le izy ary tsy ny commune inge hoe fa ny mpitantana foy be mihitsy io tsy manaja ny lalàna io
ao anatin'izay ny any amin'ny antemerapireny lalàna tsy misy dikany tsy misy fiatraikany amin'ny olona no atao satria zareo no maronisy fa ny lalàna zao zay tira de jerevo ny lalàna zay misy fiatraikany vantana any amin'ny vahoaka ohatra hoe jerevo ny lalàna mampena ny vidim-piainana fa tsy hoe tonga anao minisitra mivarotra zay tsy hita mihitsy zay ataony de iteny olona anao hoe tia aboary ohatray mpandridrariny gireny politika maritra no tokony ataonao mihitsy milalàna maritra no tokony apetraka ao anatin'le izy fa tsy hoe midina anao de asianao mampidina le izy eo le avahoaka angay anao nakaninitany amin'ny grosista sy ny karazany tsy hainy akory zany ny ilain'ny olona lalàna misy fiatraika lalàna ny asa satria ny asa zao de tena sarotra be ny procédure compliqué be zany zao zany tokony amoraina tokony misy lalàna fanamorana ny asa sy fanomezana asa ho an'ny tanora ho an'ny tsy manana asa zany lalàna ilain'ny olona zany fa sy lalàna hafa ary hoe amin'ny resaka ITG amin'ny resaka ny zanaky ny fandovany ilainy zany fa mbola tsy urgent aloha zany VBG ny VBG ny fandovana ina zany nareo tsy hainareo no manavaka ny laram-pamena zany zay ilain'ny voaka am'izao fotoana zay na tonga le manitsy foana hoe tsy zakanareo le izy tsy hainareo mijery ny laram-pahamehany tsy compétent nareo tsy hainareo ny marary ny vahoaka ao anatin'le izy efa herintaonina ankesisy de mbola tsy hainareo ve zany hoe inona ny marary ny vahoaka de zay tsy manao an'izay fa kolokolo nataonareo esory le izy ovay ao anatin'izay rehetra zay zany tiako tena amin'iny fanira tokony anaja lalàna ny mpitondra ary io tsy fanazana lalàna io de antony anankiray akoatra ny kolokolo zay misy am'izao fotoana zao anasorana ny ben'ny tanàna natanina revorivohatra ny resaka tanàna iny moa zany de ho avy eo satria iny koa tsarainy ny asany eo koa zay miray tsy kombakomba my ben'ny tanàna akoatra ny hoe tsy fanatanterahana ny teny nomena nandritra ny fampilezakevitra ary io de itovizan'izy mpitondra io na le filoham-pirenena na le ben'ny tanàna zany tena itovizana zany le tsy fahatanterahana an'le teny zany be loatra le promesse électorale be loatra le zavatra resahana mandritra ny fotoana ny fampilezakevitra sy le programme le mankity fa aty amin'ny fanatanterahana tena misatra de misatra raha ohatra zany omena ny ohatra hoe 2.5 na 2,5/20 mety be loatra zany fa tena le resa be fotsiny tena atao de le mampiandradritra n'le vahoaka fa eo amin'ny lafiny réalisation zany tsy ao le fitondram-panjakana de zay ny atonga vatsika nyty adevitra manaraka ty de te toditsony amin'ny hoe nisy hono ataoko mody hono le izy fa nisy le izy le sondage tsapa-kevitra zay nataony ONG anankiroa ivrary sy tolotsoa zany mahakasika indrindra ny fiasan'ny fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao mifandraiky am'le velirano 7/20 de na salanisa manodidina ny 12 isan-jato zany hoe 1/20 mahery eo zany izy fa rehefa teo moa zany ny salanisa de 12 isan-jato eo le izy ny fanatanterahana le velirano zany hoe travaux réalisés zany zany hoe misatra de misatra lay fanatanterahana le velirano fa ny efatra am'ireo ranonambarana zay sondage zay satria olona manodidididina 100 zany no nanaovana fanadihadiana dia io no nahitana an'izay hoe misatra ny fanatanterahana n'le velirano fa ny velirano zay mba ahitana mba hoe miasa zany am'izao fotoan'izao atao anatin'ny fanadihadiana de nyresaka fanabeazana ny fahasalamana fanatanjahantena sy ny kolotsaina fa ny ambony zany de tsisy nininona netiny zany velirano zany akoatra ny mbola eny andalana fanatanterahana sy mbola eo pikaroana fa matsimbola zany akoatran'izay nefa de hoe na eo aza izany rehetrarehetra zany de namme na mbola hanome fitokisana ny filoham-pirenena 3 isan-jato nireo nanaovana fanadihadiana na tsapa-kevitra zany de iny am'izay napoka ny rizy menakavy ry manam-pahaizana le échantillon 1000 napoka ny ry manam-pahaizana
teny amin'ny tontolo ny aina manjery sy ny filalovan'izy ireo ny mediany amin'ny hoe mbola atoko isana filoham-pirenena ary mbola azo 3 isanjato de efa mandeha moa zany ny vazivaziny rehetra hoe diso le 3 isanjato fa 5 isanjato no azony zany hoe ho latsaky le 4 isanjato ngiara-jonary mampianina tamin'ny fividianana filoham-pirenena tamin'ny 2014 farany teo. Ka eto député Todsoa ny fahafantarako anao akoatra ny papiofananao a de nandalina manokana koa ianao ny arakajy mirindra ny resaka statistika ny resaka fombafomba fandalinana na tsapa-kevitra tahaka izao de aleo ianao mihitsy mba mitondra fanazavana ny amin'ny hoe mbola le forme ny hoentsika aloha fa tsy le fond fa rehefa aveo hiditra am'le fond zay tsika député Todsoa ny amin'ny hoe ahoana moa zany ny fepetra samy hafa ahafahana manao tsapa-kevitra tahaka izao ny fitaovana ny hoe makaiza ny lalan'le tsapa-kevitra inona daholo no inona moa zany no indice na salamzany na ny terme de référence entina hiatrika an'ilay tsapa-kevitra mba tena ho tonga am'ilay ho fiable ale izy tonga loatra le professionnel any an-dafy fa ny antsika manko sondage mabe adevitra zay foana ny eto amintsika de tena mabe adevitra le izy satria izy ty échantillon ny olona 1100 no napoka zay manana électeur any hoany amin'ny 8 millions 9 millions 10 millions Madagasikara. Député Todsoa mampimely izy ary matsikaiky zany ny zavatra tahaka ireny fa laza atao na lasa atao fitaovana politika zany le ONG anankiray zany ao anatin'izay reny zany de tena fahadisoana lehibe mihitsy reny. Ny voalohany rehefa anao sondage sasalamreny anao ny tena nandalina zany statistique zany ary ampianarana zany any amin'ny département zay misy any tena zany rehefa anao an'ireny zany tsika ny sondage de tokony agence spécialisée amin'ny resaka fakana amin'ny opinion publique aloha tokony manao azy fa tsy ONG kely saritsary ny ary anao nanao an'izay voalohany zay tokony zany hoe tokony institution tokony institut officiel zany amin'ny resaka fanaovana sondage no manao an'le izy raha izay manarak'izay olona tena nanao an'izany statistique zany ve ny olona ao anatin'izay inona ny logiciel na ampiasainy ao anatin'izay zany zany aloha tsy maintsy jerena ary fantatsika ONG ngely izy fa tsy agence spécialisée amin'ny resaka fanaovana sondage zany daholo ny fanaovana fa tsy ONG zany nge hafa ny asany tsy an'le ministra le oeraoera kory ny mampiavaka ny ONG sy ny agence manao sondage sy ny association nefa anao ministra ao anatin'le izy de moeraoera amin'ny zavatra mampime tahaka reny. Ny faharo mahatonga an'iny diso de ny resaka méthodologie rehefa anao sondage zany na aka ny hevitry ny olona de ina le méthodologie ny ampiasaina ina zany le scientificité an'le les méthodes et techniques zay nampiasaina zay natao hoe méthodologie méthode et technique ina nampiasaina tao anatin'le azavao amin'ny vahoaka le izy le olona le ONG namoaka an'le izy azavao le izy inona le izy le échantillonnage nareo io ahoana le représentativité an'le échantillon par rapport am'le population mère inona nampiasainareo anatin'le izy méthode par quota ve de omeo anay de ahoana nanaovanareo an'le izy sa méthode probabiliste ve ainareo ve zany de ahoana nanaovanareo anazy de aza vao tsara sa par grappe ve le izy grappe ve nanaovanareo an'le izy de ahoana ny fomba nisafidanareo an'le olona fa le olona reo zany olona manana fitakevitra amin'ny pro radiel am'zao fanjakana zao ny olona le nantany de normal ake zany fa raha anao échantillon zany de jereo aloha ny catégorie socio professionnel an'le olona le asan'le olona zany de anao fa tsy hoe nareo mpitondra daholo no antanina sy fonjadaton'le izy jereo aloha le asan'le olona misy tatsavy ao mpivarotra avy eo ny échantillon zany tokony ao anatin'ny loha daholo misy fonctionnaire avy eo miasa amin'ny société privé avy eo ny chômeur avy eo ny classe d'âge le olona zay nanty tanina
eo amin'ny firy taona ka hatramin'ny firy taona lay izy aza vao ahoana ny hevitry ny tanora ny zoky olona ahoana ny représentativité représentation régionale nantena ve ny faritra telo am'roapolo eto Madagasikara nisy échantillon na olona ave nantaniana zany zany ke natao hoe fanaovana sondage fa tsy olona amin'ny afokotany ray de nareo menakaviny ao na ny mpitondra nantaniana an'le izy de mazava ny valiny reny zany faniry de fomba manipulena ny vahoaka reny reny zany de préparation sady mena vola kely le ONG de préparation ny olona sady hoe ho vita premier tour nge io e fanao le doublon na triplon e ao anatin'le izy e de jereo zany le izy fa zavatra tahaka reny zany a de mamenatra ao anatin'le izy ary teza atao nke ny olona statisticien faniry e misy sao tena hoe statisticien zay any amin'ny université manana any hoe monsieur Samuel Richard miala tsiny efa hotononiko ny anaranao tompoko zany nanisan'ny statisticien malaza eto Madagasikara mba hantany io ny hevitra reny olona statisticien reny nge de ho hitanareo tsara ny famimelabrana ao anatin'le izy fa tena hoe reny zany de manao tsinitsinina ny asan'ny mpanao sondage ny statisticien ny zavatra tahaka reny zany ke nanao science sociale any mamay zany méthodologie sy échantillonnage zany e nanao science politique nanao sociologie politique mba mahita zany fa ny anareo a ONG no ampiasainareo ao anatin'le izy tena reny zany manala baraka reny fa mba jereo ohatra zao miko ohatra raisana tsika misy agence zao eto spécialisé amin'ny resaka sondage ny sigma formation zany zao lesany tena mahay zany de reny asaina manao de ho hitatsika eo de ho hitatsika eo mivaliny ao anatin'le izy reny zany de manao tsinitsinina ny asan'ny olona mpanao sondage reny faniry manao tsinitsinina ny manam-pahaizana ao anatin'izay de teneniko zany hoe manatona ohatra amin'ny monsieur Samuel Richard nareo zay mampianatra izy eny amin'ny université ary manana ao anatin'io sigma formation ohatra de antanonke ny heviny reny de ho hitanareo tsara le izy fa zay olona rehetra ONG kely ary mondraka kely ary de antanina de mena de tambatambasina de mamoaka de iny no manipulena no exploitena ao anatin'le izy samy mianatra anketsiky fa nareo zany de tena hoe tena mahamenatra zany hoe taizanareo mianatra efa orientena any am'le orientena le izy zay le izy zavatra tian'le fanjakana asa maketo le ministre le niteny nika hoe antanitsika zany hoe inona atao hoe grapy méthode par quota probabiliste inona ny approche ny hitondranareo nanao iny tsy hainy akory nge zany na le mpanao ONG tonga fa ty de ho adinika eto de anao adebahany zany tsika hoe ahoana ny fomba fakana échantillonnage fataro aloha ahoana le izy ahoana le représenter ny scientificité an'le izy représenter eo daholo ve ny olona rehetra ao anatin'le izy de ahoana ny fanaovanareo an'le échantillonnage zay fa tsisy fanazavana zany iny faniry fa avoaka fotsiny 12% de sao de 1108 nga io tononona ohatra an'izay tokony avoakanareo daholo ny classe d'âge rehefa anao échantillonnage ny CSP ny catégorie socio professionnelle représentativité régionale olona vaizany nantaninareo zany mikotoana anatina échantillonnage de inona le méthode d'enquête nampiasainareo zany ao anatin'le izy sany hita hafa akoatran'ireo nyteneniko reo ve nareo ao anatin'le izy zany zao raha nazava eto faniry fomba tonga ny fanaovana échantillonnage de alain'ireo tahaka indray le zavatra nyteneniko eto ao anatin'io misy 3 étapes ny fanaovana azy de méthode d'enquête anankitelo ny fanaovana azy fa ro azavaiko eto zany de ho alainy tahaka le izy fa zao mitenena aloha nareo mangataka fanazavana androany ho an'le ONG sy le ministre namoaka an'iny le gazety le ministre namoaka an'iny aza vao scientifiquement le izy hoe inona ny méthode d'enquête nampiasainareo ahoana ny échantillonnage nanaovanareo azy ahoana le CSP aza vao le izy ao anatin'izay rehefa avy manazavinareo de miteny ray eto ny hevitro ao anatin'izy hoe tena raha marina ny teninareo de tena miteny hoe tena mitombina le izy fa raha hoe zay hoe tsy marina de ampianarinareo ao anatin'izay fa ny vahoaka aza foronina zao ke faniry efa hita fa tena leo le vahoaka tofoka daholo le vahoaka mijaly le vahoaka ansisany hitahitan'le vahoaka le hoe manipulation politique reny faniry zany hoe atao anamsainy vahoaka hoe nary de mijaly atsangenareo de tsy maintsy lala izy
ary io tena marina le teo 53%, 5,3% no izy zary mbola nameo 4,5% raha mijery fotsy anao ny réalité ny zava-misy zany eto Madagasikara. Jereo nge ny fitonana teo alohany fotsiny teneniko za mbola tsy ten'ny régime Marc Ravalomanana zay tena niadana ny olona ny vidim-piainana am'zany ambany te ambany, ny karama ambony vita daholo, lalana, ny éducation, ny fahasalamana natana fa teneniko fotsiny hoe de régime teo aloha nke jereo jereo raha fodrafitrasa fotsiny resaha ny régime teo aloha ny HVM nge na vitapetsaka no ty régime ty fanire ao anatin'izay fa jereo 8% ny azony 8% réalité logika ao any jerevantsika ndray 8% ty nefa vao maika pira noho le fitondrana teo aloha jereo nge na ny sosialy io na ny fotodrafitrasa io de za zany tonga de logika zany jerevy fa be maharitra tsisy mahantra ohatsy ty efa 92% mahery zao ny tena mahantra eto Madagasikara. Jerevo ny fako ny olona tena hoe zara fa tena jereo olona tena hoe tena miketroketrona daholo ny olona am'izao, zara fa mihinana manofatrano daholo, ny jiro, rano tapaka lava daholo, efa mahatra ianao faniry mbola milahatra rano, mbola mandoha vola koa eny am'le rano, lany andro milahatra ianao de mbola reraka ianao no mitona rano eny amin'ny popy ao anatin'le izy, ny délestage raha manana radio kely ianao na télé de simba indray le izy nefa anao tsy mahavidy télé tsony am'izao, radio tsony satria ny karamanao efa andaovana ofatrano sy ny sakafo sy ny ekolazy mimpianatra. Raha sendra marary ianao tonga de lany 2 andro 3 andro le karamanao de inona no hoaninao tsony ao anatin'le izy, mba fantatrareo mpitondra ve zany de za hoe de sanareo hoe no iteny an'le hoe 53%. Fa ina nenareo mijery tsy maso angamba nenareo mijery tena mariny tsy ny masony no mijery logika jerena amin'ny réalité amin'ny fiarahamonina de hita zay de rehefa tsy mihinanareo de ataovy am'izay le sondage zay koa nge ary afaka manao sondage maka agence anankiray na ONG de ty anao an'izao de ataovy premier tour io président Ravalomanana 70% fa tsika tsy mandainga olona zany aza mahadrebirebolina am'zany re zany de hoe préparation reny ary le izy roa taona mialohan'le fifidianana latsaka kely heritaona fa misy zavatra kely ty anjareo tena mampiasa ny sainy ao mampiasa ny sainy hoe overitsika ty fa de zao aloha aloha tonga de efa hoentina deny zao sady le dôla aloha zany le kilalao fa tena efa miala amitsika le vahoaka sy ny mpanoana le nyteneninao teoko nierika ange reo mitaritolona reo mitaritolona eo amin'ny tanàna Antananarivo mitaritolona misolom-bavambahoaka am'le miteny zava-misy satria député IRD le nitabataba mikasika an'le téléphérique mitabataba momba ny corruption sy ny sisa de fantatr'ireo zareo hoe tena tsy mipasy tsony le izy de lalovana le am'le sondage orienté le izy ka zay indrindra hoe za tena liana mihitsy amin'io aiko manao sondage io méthodologie io aiko io ary ny anaraka io fa tiako tenena zany hoe meo anay le caractéristique an'le électeur, meo anay le méthode d'enquête, le méthodologie nataonareo de ahoana le représentation zay nataonao par rapport an'le population maire, ahoana amin'ny fomba nanaovanareo azy naka fokotandray fa nareo statistique ray de ina le méthode d'enquête niutilisenareo nataonareo de vita zay de tonga de iny méthode d'enquête iny avy no ataonareo sa naka méthode d'enquête hafa nareo anatin'le izy nanao liaison lina tena lina satria zavatra haiko zany ao anatin'le izy ary ny tena ohaty zay misy statisticien namana maro ao anatin'izay fa ohatra hoe mba anatony le olona teneniko teo sy le agence le ananany teo zany mba anatony de huit tanareo le izy ao anatin'le izy anisany zany c'est sigma formation zay misy logiciel avo reny tao mbola manam-pahaizana no manao an'io ohatra zay fa tena mezany afrikanitsika am'reny ONG ve raha ndray anao de raha fa namoaka sondage tsy hainy akory le hoe inona ny asana ONG de le ONG koa manima le ONG nge reny tsy hainy akory manavaka hoe ONG ny association ny parti politique sy ny institut ny agence spécialisé manao an'le
sondage reny afa misy Lolo zany teo manao misy an'ireny. ale agence capsule Reny zao ohatra reny anisan'zao reny reny zao mahay analyse reny fa tsy ONG tsy hanao an'izany mihitsy tsy natao nanao an'izany ny ONG inona ny asana ONG tena hoe za hoe tena mampimeary tsy maintsy azavaina amin'ny vahoaka le izy zany sa raha tahaka izany tena mamindatra za tena samy teny ataovy mazava le élection anatin'le zangy mba manao sondage za toa zay ny tokony ataon'ny mpitondra aloana avako député faniry fantatra fa tsy maintsy lany fa zao nampanao sondage ange zany nanao zany nampanao sondage fantatra fa tena lany tsara amin'isa mazava zay vao tena sany latsaka ao anatin'le izy anatin'izy ary ny mpanao politika tokony ayanao an'izay daholy fa sao de lana fotsiny vola hoe misy association ty na ONG ny olona hoy amsoenaka vola no tedaviny vola ny tedaviny ihany de hoe hainy hoe anina amin'ny ary zany mampanao izy le fitondrana de volany azy alainy ny vola de oreo ny teny azy zany izy laninareo reny zany de pozina mame oditra akondro ho an'ny filoham-pirenena ny olona manao an'ireny fa de lasaina zany le filoham-pirenena fa tian'ny olona de asaina milatsaka ndray izy de aveo 4% 5% zay nge navoana miaratsina nao filo herajo raha mampianina zany isan'ny teny misy tamin'ny namana zay tena azo ve mabe namana akaiky izy ary namana herajo hoy zay hoe tsy lany zany izy fa tena izy tsy hanao dadeda le namana angambo zay any izy any tsy hotononiketo ny anarany tsy lany izy fa say vo mijanona izy asay manao ohatran'ny François Hollande izy de mivoaka amin'ny varavarambe raha sasany zao fa de voataka hoe tsy ho lany ampanao sondage aleoko tsy milatsaka fa tena henatra amin'ny fiarahamonina zany hoe tsy lany zany ianao afa doublon sy ny triplon ndray de efa mazava asian'ny olona hoe nisy alabato iny fa rehefa fantatra fa tsy lany de aleo mipetraka ao anatin'ireny reny zany amiko de hoditra akondro famitahana ny filoham-pirenena zay lazaina fa sondage reny hoe lany ianao de mirotsahanao de aveo anao ilatsaka de ambaniny 8% no azonao de afa-baraka le filoha ao anatin'izay misy sondage amina fifidianana zay any amin'ny firenena efa matanjaka be tia moa efa netiko teto foana ty ny takiny ataony tany Amerika ny atry ny hoe teo amin'ny Joe Biden sy Donald Trump takiny ny élection zay akaiky indrindra am'izao fotoana zao etsy Frantsa zany 12 ny candidat fa à chaque débat zany na isaky ny isan-kerinandro any anatin'ilay fampilezan-kevitra de mamoaka ny valiny tsapa-kevitra ny agence lehibe any Frantsa any ary matetika ely izy dia ivondronana mpanao gazety statisticien mathématicien maro be mihitsy mivondrona ao anatin'le izy de mahatafavoaka sondage ary manakaikaiky an'ilay valim-pifidianana rehefa aveo reny ve député Tojo ao anatin'ireny resahana hoe agence spécialisée daholo manao an'ireny ny Amerika ohatra misy an'ny Washington Fox ny azy efa mipetraka mihitsy ny azy hoe ireto manampaizana zay mandalina momba an'izany orinasa tserasera io fa zao manana tena andraikitra lehibe mihitsy zay rehefa misy ny fifidianana na sénatorial io na aty amin'ny resaka congrès de efa mazava ny azy reto ny fomba fanatanterahana azy de ny eto amintsika zany mba te ampiseho sary mba te ampiseho sary zany hoe mba misy neto manko mahita an'le fiainana any Europe any zany am'le manana an'le esprit parisienne zany de mahita an'le parisien de mahita an'le fiainana any ivelany any de te hikapte anao an'zay zay foana no arafitra eto Madagasikara zany de mba manao sondage ny hafa de iny koa mba manao sondage de iny am'izay ny exploitena hoe 53% amin'ny olona arivo zay zany ny fomba entina hanodinana an'le fangalaram-bato indray am'izao fotoana zao zay azonao tsara misy zany le izy reny zany na ny ivelany io naiza na izy de mahaleo tena le agence fa tsy hoe mirona izy amin'ny fitondrana na ny mpanora tsy miankin-doha am'ireny zany le izy fa agence mahaleo tena zany mampanao an'le le sondage de le sondage zany ilaina ahafahanao zany miezaka rectifier zany ianao hoe sasany zany ho ato de mila misy de mila miezaka aty
ary tsy mifaritratsy a somary marisarisa ny olona ifidiahako a ny klasy dazony olona ohatran'izao a efa tianay izy fa le olona le zoky olona sy le ohatran'izao zany a mila miesaka zany a mba mijery an'ireo ika manokana mba miteny ny politika koa zany a ao anatin'io zany a ho an'ny zoky olona zay ke le sondage hoe fantatra eo daholo zany a mazava be eo daholo hoe ny groupeny jeune entre 18 ans ka 25 ans zao ny firakeviny iamombanao na ny politique de l'emploi io na ny resaka politika amin'ny resaka fambolena io na amin'ny resaka angovo io na amin'ny resaka industrie io débat politika publique zany resahana de alaina le opinion'le olona hoe ahoana ny fijerinao ny ranona zany a ny heviny ao anatin'le heviny a fa tsy le olona akory de hitanao tsara mihitsy am'le échantillonnage hoe catégorie socio professionnelle ny olona miasa ohatr'izao ny tatsaha 100% mironarona kokoa izy any amin'ny giga Macron ny olona aty amin'ny resaka classe moyenne na classe d'âge ohatr'izao a mironarona kokoa izy a amin'ny Marine Le Pen ny olona tena frantsay tena pura ny akabetsany rehefa atao ny échantillonnage de mirona ary amin'ny Marine Le Pen ny olona ohatra mazava be zany le izy le sondage zany a sy le échantillonnage zany a le caractéristique le électeur zany a de mazava be ilaina zany le izy ahafahanao zany mijery sy mandinika sy manao effort anao a am'le catégorie ny olona zany a zay hitanao somary marisarisa ao anatin'le sondage zay ke ny ilaina an'le izy zay ny ilaina an'le izy ary ny tena maly eo tena ny olona ny agence manao an'le izy fa ONG zany tsy mpanao avoay aminay eo le izy hoe agence spécialisé ve io institut officiel ve io izy avy ny olona ina avy mifahaizan'le olona mifaripahalalana manao izy misy statisticien ve eo misy sociologue ve eo misy ina aveo manao an'le izy ao anatin'le izy ina avy méthode d'enquête méthodologie nampiasainy tao anatin'le izy mba tena lina ho amin'ny voaka ary zany lina manokana ao anatin'le izy laka reto manko mihevitra ny vaoko balo manko reto de am'izay hitsy ny lohany foana ny nataony zany de hoe malaiky tsika opposition intelligente fa za reprepena le vahoaka zay masana ty miara-manonjy ty ahafahantsika zany a mamiteny amin'ny vahoaka hoe zay io velo fa tsy haitsika ankamo zany ainay daholo ka eny ary am'izay fotom-pisaina an'izay mihitsy a satria ny sombany reto mpitondra fanjakana zay ny tapoam-pahefany reto ary tsy nianatra politika tsy nandalina politika tsy nanana culture politika zay manko ny tena fiainany reto mpitondra reto tsy nanana culture politika mba hoe mba misy grande famille mba nanao politika de mba nisy base politika nandehanana de mba fantatra tany sekoly ny anarana tany mba niarsika mba zany ke ny teny akatsy hoe mba niarsika grève ohatra de mba nianatra nanoratra resaka tracte ny sasany de ny sasany mba nianatra nitarika fivoriana de ny sasany mba mianatra mamory olona sy sisa misy base politika mba hitanao a mba nandehana fa reto olo reto rehefa afakafaka sy dinianao daholo izy reto olombelona reto olona tany amin'ny tontolo hafa mihitsy izy menakavy no nanao politika de manimba ny fomba fanaovana politika rehefa tonga am'le fitantanana an'le firenena de zay ny tiako antanina député Todosoa am'le tsotra fo sady mazava ny resaka éthique politique farany zao endrika fandalinany ty le fampianarana kely tsotsotra ho an'le teny tsotra fo sady mazava TFM le resaka éthique politique mihitsy zany ny mba tiako antanina satria sy mba hoa tena simbany reto olona tena tapoam-pahefany reto ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara de zao hitantsika rehetrarehetra zao ny vola sy fahefana eny anazy no miteny fa tsy miteny tsony izy foto-kevitra sy lalàna député Todosoa salamika mahazatra moa ary tena linany ty mihitsy ny olona hoe zay monsieur le député tena itiavanay anao le mieno a eo ihany ianao le hoe miteny anao sa manitsy fa le farany le fampianarana ao anaty izy le 10 minitra iny zany le hoe TFM teny fosy sy mazava mampianatra moa za am'reny am'y resaka toe-karena fitatahana mpanjakana ny kolotsaina zao le farany iny a mamy science politika ny akapobeany a sociologie politika ny toe-karena de eto moa zany anao a nanontany am'izay hoe ina natao hoe éthique politika
ao anatin'izay raha fiesina zany ny atao hoe etika politika tokony anana zany daholo ny mpitondra zany fa zay mbola mahatonga antsika miempotra zany am'izao fotoana zao raha fitinina zany a ny etika politika dia avy amin'ny teny grika izy io hoe ethos zany hoe io zany dia fomba hoe ahoana zany ny etondranao ny fitondrantenanao zany a eo anivon'ny fiarahamonina inona zany ny kolotsaina ahafahanao zany a mitondra eo anivon'ny fiarahamonina zany a tokony ahoana zany hoe etika na morale io zany de hoe science de la morale koa zany a ny atao hoe etika zany ao anatin'izay izy ty zany de zay le hoe comportementnao zay zany vis-à-vis ny olona zany hoe inona zany tokony anjara brika hoentinao ho an'ny olona ary inona ny valeur tokony hoentinao zany a ao anatin'izay raha fitina zany a tokony am'resaka etika politika zany de ny voalohany zany ianao ny valeur zay tokony anana de hoe ny voalohany tokony anana zany a satona no tena kofaniry a responsabilité tokony anana an'izay hoe fandraisana andraikitra zay zany ianao mandray andraikitra zany a ny tompona andraikitra rehetra zay mpitarika sy mpitondra ndray zany a de ho tompona andraikitra izy am'y zavatra teneniny am'y zavatra ataony de mandray andraikitra ianao ao anatin'le izy ohatra zao maly ny raharaha Clémence de tsy vitany hoe mitatataty ianao miaro azy fa tena hoe tompona andraikitra ianao a de atonga ianao any atoerana zany a satria tompona andraikitra ianao zany a de tonga misy any atoerana mba hitan'ny olona hoe iny eny amin'ny tribunaly raha koto na rahasoa zany zany dia efa karazana responsabilité zany ohatra ko faniry a ny atao hoe zay hoe tompona andraikitra zany ianao raha misy zavatra vona mahazo ny mpiaramonina aminao na mpiarabelona aminao zany a de tsy maintsy tonga ianao zany a na tsy avy aminao ary le vona de tsy maintsy de tonga ianao zany a mandray andraikitra zany a mitondra ny anjara brikinao a ao anatin'le fiarahamonina zay tsy atao hoe responsabilité raha ohatra koa zany a ohatra anatina circonscription zay misy anao ka misy fotodrafitrasa vita ao tao anatin'izay de tompona andraikitra ianao amasolom-baoaka tompona andraikitra anao manara-maso ny asa vita zany a ary manitsy zay tsy mety hoe ory kolasy a ory entreprise zao a misy tsy mety ty a zay zany le hoe tompona andraikitra ary natao hoe tompona andraiky rehefa misy tsy mety ataonao de mba mibabika ianao hoe tena tsy mety le zavatra nataoko fa ny eto amitsika de ny tompona andraikitra de mifanilika andraikitra rehefa mifanilika andraiky ianao a de tsy manana etika politika zay ianao a ao anatin'le ary zay tena tsanana ny ty fitondrany ty e sy ny mpitondra e ao anatin'izay le leader politika mihitsy zany e zay le hoe tompona zany hoe raha ianao ary no tompona andraikitra mivantana an'le izy de ailika le izy be zao ny manao an'izany zao ny filoha ny premier ministre ny ministre zay concerné misy ny angofo miteny hoe tsy avamiko io iady restage io e de nijiramako miteny hoe tsy avaniko io fa avy amin'ny premier ministre e mifanilika andraikitra de tsy tompona andraikitra ianao mataonao tsy tompona andraikitra de tsy manana etika politika zay ianao ny voalohany zay ny faharoa ny etika politika zay koa dia tokony any anao a ny atao hoe intégrité ny dikan'izany a dia tokony olo-marina zany ianao ao anatin'izay manana ny fahendrena tsy mangalatra ianao tokony manana zany hoe honnêteté intellectuelle zany ianao tokony manana zany hoe honnêteté financière zany ianao ny tena voakanao zany a de teny mihaja teny madio ary azo antoka ianao a fa tsy angalatra ianao zany a ao anatin'izy marina ianao amin'ny teny zay ataonao zay le intégrité zay ny fanana zay zany a no anisany hoe olona manana etika politika raha ohatra zao anao napetraka ianao raha ny tim zao nametraka anao solom-bavam-bahoaka ho kandida ho solom-bavam-boaka ianao na maire anao na ny mpanolotsaina ianao tim manana voavita anao de tokony manana zay intégrité zay anao hoe ny tim zany a de mahitsy de tsy mangalatra zay ny valeur anana ny tim anatin'le izy de tokony arahanao zany zay ao anatin'izay ny atao hoe etika politika koa zany tsy faniry ny valeur zay ananana de le fidélité ao anatin'izay na loyauté zany hoe ianao zany de tokony anaja le parti politika zay misy anao raha misy zany a ny instruction avy amina parti politika anao ninninona sava mitranga
de tokony anaraka an'izay anao, tokony fidèle zany ianao ao anatin'le izy fa tsy hoe tim ianao androany de ivadika IRD anao, ivadika MMM anao, ivadika asy ivadibadika impira anao anatin'le izy ary zay mahafoan'ny mpanao politika zany gasy ao anatin'le izy miaratsiny fa zay le izy fa enao zany rehefa tokony hoe IRD anao de IRD anao, tim anao de tim anao rehefa HVM anao de tokony mijoro tsy mihinatra zany ianao am'izay conviction anao zay zany ao anatin'le izy zany zay fananao zay fidélité zay zany na aloha teo izay zany zany de valeur raiky io ao anatina etika politika tsy ananany gasy mihitsy zany io ao anatin'izay manarak'izay ny atao hoe etika politika faniry de le redevabilité zany hoe le tamberina ndraikitra tokony anan'izay tamberina ndraiky zay ny mpitondra politika ny mpanao politika zany hoe rehefa tonga ianao am'le toerana na filoam-pirenena anao na premier ministre ianao na député anao na ministre anao na be ny tanàna anao na mpanolontsaina anao na chef fokontany anao de tokony misy zavatra zany satisfaction omenao an'le vahoaka hoe inona zany ny zavatra tokony omeko ho an'ny fiarahamonina zay misy ary inona ny comportementko ny fetsiko zany mba ahafahako manampy ny vahoaka na amin'ny teny io na amin'ny asa io zany ka ny vahoaka ny goka ny mamy ao anatin'le zay tamberina ndraiky zay zany nitsanana ny mpanao politika indrindra fa ny mpitondra politika am'izao fotoana zao zany zany ny tokony ilaina nyity hoe etika politika ty anisany ihany keo valeur ray ao anatina etika politika zay tokony anana de ny humilité nany hoe fanetretena tokony anana zany fanetretena zany ny mpanao politika na izy na iza faniry de tokony anana zay fa tsy hoerahoery ianao ianao matoa zany napetrako ny voaka ho tompona ndraikitra de manana zany fanetretena zay ary zay nge faniry na tonga anao hoe mampiseho ny tambazotra amin'ny tambazotrako reny sy amin'ny tele sy ny raha sy ny radio be da be no mitena hoe manetritena be loatra ianao reny zany de modèle ho an'ny mpanao politika izaty mbola milolo vary any amin'ny ranomaimbo manala tsikafona ahatra ty fanetretena reny be da be no mitena hoe monsieur le député ianao nke député ianao nke tsy vitan'zany koa mpampianatra mpiaraka eny amin'ny université de hoy zany non za de mila ambany midina no ny vahoaka de manetry tena ao anaty zany reny zany modèle image asehoko ny mpanao politika rehetrarehetra na ny mpitondra io na ny aty amin'ny fanoerana zany hoe mila manetry tena zany tsika ry zalahy nareo ranabavy isany zay zany ilaina am'ty hoe mahazava-dehibe am'ty etika politika ty ary anisany teneny koa zany faniry de le fananana hoe objectivité ty zany tena nampanao politika gasy mihitsy zany ty ary angatahako miamiangavo mihitsy androany na izy na izy ny dikan'zany tika izy zao rehefa mba misy mety na marina ny teneniny akolafy anankiray de mba manaiky ianao hoe tena marina zany marina ny teninareo anatin'le izy ao anatin'zay zay zany rehefa misy mba marina ny tenin'ny mpitondra sy ny zavatra ataony de mba manaiky anareo tena mety zany fa hoarana jerevy ngeny any amin'ny firenena mandroso mieny misy ny mpitondra ka raha miteny ny mpanoatra ka misy marina de miteny izy nalainay le teny ny mpanoatra ohatran'zao zay le izy zay le fanana objectivité de ohatra zay koa ny mpanoatra rehefa mba misy mety ny zavatra atao de mba miteny anao mba nety kosa ny zavatra iny fato izy le izy sany zavatra rehetra zany zany fanery anisany ny ilaina zany hoe etika politika zay ary za zany dia manetana atsika manetana mpanao politika mba apisy zay etika politika zay ary zay na tsara ary tena anisany ny tiavako ny erisora safimaly eo faniry saika metraka an'ty etika politika ty izy taio misy fa lasa korazana za tsy lidera fanino fa reny zao nisan'ny politicien intellectuel zay ny eritreritra izy hoe ampisan'zay etika politika zay ka androany zany aoko de manetana ny mpanao politika rehetrarehetra na ny sempitantana rehetra zany andao tsika andranto ary anana izay atao hoe etika politika zay fa mivahoaka mijery atsika manantena atsika ny vahoaka mijery atsika ny vahoaka itsika nke ny modely na amin'ny asa io na amin'ny teny ina nefa ny modely zay tokony anana reo nyteneniko rehetra reo zany anisany zay tokony anantsika zany zay fananana izay etika politika zay zany amin'ny akapobe ka manao antsoavo androany na izy na izy ho anytsika mpitondra rehetrarehetra na ho an'ny mpanatanteraka eo na ho an'ny mpanao lalàna io na ho an'izy io na ho an'iza andao re ny vahoaka efa tena mahantra ny firenetsika tena sahirana
de zao andao mba hanana n'zany etika politika zay tsika fa io zany ny singa anankiray ahafahana manitsy ny zavatra tsy mety eto amin'ity fireneny ty iny ary alohan'ny tena isarantsika député Toutsoa de misy soratsoratra samy hafa eo zay nosoratany reo mpakafy atsika mpanaraka atsika zany dia ovakitsika alohan'ny tena marana atsika azy dia namana technicien moa ya Sergio Manasero bonjour et même de bonjour ihany koa Sergio Manasero i Suzanne Torpa dia miaraba tompoko de miaraba anao ihany koa izahay eto amin'ny fandarina Daniel Raharfidy coucou daholo nareo rehetra MM de coucou ani Daniel Carlina Carna miaraba rehetra aby tompoko manaraka tsy tapaka anay ok misaotra makasitraka anao ihany koa tovy razaka miaraba ny vaoka gasy rehetra de miaraba tovy ity de eny amin'ny député Toutsoa eny misy azy salame hoy Bruno Rabenandrasana de miaraba amin'ny Bruno ihany koa zany i Manoar Zona Alexina Salantre ambanja avako rika tsy manadino avao manaraka ny miara-manonja nanomboka teo tamin'ny herinandro teo zay tapatapaka be ny jiro teto ambanja na andro na alina fa tsy hay hoe inona le olana de io moa efa saikera malala mifatapahany jiro zay dia ery Ralbenja avany Brest de coucou ianao zany avany Brest i Maga Andriam manahoana daholo avy aty alareny eo makasitraka anareo MBS AMM zany de misaotra anao ihany koa tahiry andriana antenaina mitaky ny famerenana ny MBS amin'ny canal sat iandry natenaina raha miarintso de hoe kokoa manaraka izay avy aty Mahasolo district ny Tsididy Tsoromandito io zany de miarabantsika Mahasolo Matsinjo etsika Montpellier misaotra anao député Toutsoa fa tokony amafisina na izany aza ny fanoherana fa ho tonga am 2023 ihany isika i Gapetsana Iarso de hoe miaraba mpanajana ny mpiara-manonja rehetra maneran-tany makasitraka foana fanira zafimanantany amin'ny fanangonam-bavao fakafakana famakafakana misaotra ny député Toutsoa Andriamampandroko amin'ny soa vitanao tena ty fihavanana ty tanindrazana de misaotra petsaka Gapetsana Iarso itovy razaka miverina ka ity fitondrana TGV ity de ohatra ny gisa izy mangala ketsa indray no mitady soroka zay fijery nitovy azy Aurélie Ravarosoa makasitraka monsieur le député Toutsoa i Gapetsana miverina indray fitondrana ity sy ny gouvernementany ty mihitsy no mamafy korotana amitsy fanarahan-dalàna ataony zareo eo amin'ny firenena malagasy aiza sogasy rafisa de hoe miarabantsika rehetra tompoko kokoa avy aty Paris de kokoa ihany koa ianareo mialy anao le miaravaza ary aza mikitikitika ny Clémence Ntsony raha tsy te ahita explosion sociale avy reny ny 11 milliards de osta zay mihitsy ny de vakiko arak'izay mihitsy le izy Sanna Selazario Kotity Andria Tsarava ve izany ry zareo inge tsy maintsy ameny pose rehefa mahazo ry zareo de zay zavandria miaraba même makasitraka anareo nanampy any madame Clémence zao tokoa ny fahafantarana ny tena namana Mamijo Mada Ranjarivo natara azy dia miaraba foana tsy mihetsika ny sary eo de miramina kely zany resaka connexion zany Juvence Zigia dia mirary soa MBS de misaotra betsaka Juvence aiza tapitra mino Elsoa Razana de miaraba ny malagasy miara-manonja rehetra eran-tany zahay avy eto Casan sy mirary soatrany ary samy ho tahin'Andriamanitra hiatrika pasika mahafinaritra ny tsirairay joyeuse Pâques à tout le monde de ianao koa tahaka zany mino Elsoa Razana zany de misaotra indrindra makafia de isika rehetrarehetra mihitsy ny tolorana fisaorana zany satria ny firaisantsika ina ny firaisantsika zay mifametanjaka sy azo lazaina hoe mifakahery reto de fa zava-dehibe satria tsy mora iandriko inge miatrika an'izao zavatra zay iainana miaraka amin'reto tondra zay tena manao zay tena hoe tsy matondra mangirana ho amin'ny voaka malagasy zay fa betsaka zay nambarany député Toutsoa niaraka tamintsika adiny ray mahery fa député Toutsoa maraparinazy ary tsika de anao ny fisaorana alohan'ny amaranako azo ngamba faniry dia zao moa za voaky eto tamin'ity gigerinandro ty fa nisy fifidianana tamin'ny herinandro
amin'ny mampampianatra mpikaraka ny tenako a ny filohan'ny université a sy ny doyen ny soja be sy ny tompon'andrakitra rehetra de eto a dia gamana mafy ary manaroatra zany a miaraba rehetra zany a ny filohan'ny université rehetra zany a zay lany a reo soja be na doyen a zay lany sy reo tompon'andraikitra rehetra de am'rary soa ho anareo rehetra amin'ny adidy iamanandraikitra zany ao anatin'zany ary eto a dia miaraba manokana satria ny tena de mpampianatra mpiarotroka eto Antananarivo de eto amin'ny université Antananarivo dia miaraba ny président mamy Ravelomanana zay lany ny somatsara dia anontotosany ianao zany a ny andraikitra rehetra zany a zay nakinina aminao eo koa zany a ny doyen zay misy ny faculté zay misy amin'ny tenako zany zay arabaiko manokana zany ianao andriamato andriamaefa zafy afano zay doyen amin'ny faculté ny économie ny gestion ny sociologie dia mafy be satria tetiko ana ohatra zao faniry dia ny tenako ny lany doyen zany faculté zany a ohatra n'zao mihitsy zany a no lany ny tenako anatin'zay ary izy zany a no andimby an'ny tenako ao anatin'zay zay élu doyen élu ao anatin'zay soja be ao anatin'zay ary na de tanora aza ny tenanay moa de doyen moa ny fiantso azy tantan'zay de mirary soa koa ho an'zany rahalahy zany ary ho an'ny namana rehetra zany a zay tsy lany fifananana masina le izy a fa mpiavana daholo tsika ka mpinamana ary mino aho fa misy ny fiarametantsika zany a mba mpiakatra ny lazany trany a zany université zany a satria ny université zany a no anisan'ny toerana ambony ahafahantsika mitondra ny anjara biriky ho an'ny mpiarabelona indrindra fa ho an'ny mpianatra zay ho avy ny ty a dia fireneny ty koa dia mametraka ao zany a ny veloma mandram-peona ary mirasoantsika samy ho tratra ny pasika daholo amin'ny alahady a dia ho mirasoantsika mba hatratra zany a ary mba ho pasika fandresena hitondra fahombiazana izany pasika izany a hitondra fanantenana ho atsika zany pasika izany a ary na de mafy azany fiainana de tokony hitrakatrany atsika anatena ny Jeso Kristy a fa izy azy a maty ka velona indray a amonjy atsika mpiarabelona rehetra ary omba atsika mandrakarevany ny tompo ao anatin'izay a ka mba hisatrany zay le hoe fifanajana zany a eo anatintsika ny fifankatiavana ny firaisankina ary zany pasika zany a am'ty 2022 ity zany a dia ampiombona ny malagasy rehetra na isa izy na iza fa de ny tanjotsika zany a dia ho Madagasikara mamy a ary ny vahoaka ao aminy zany a de mba hikoky am'izay zany atao hoe mamy zany a satria fa tena fahadiranovanany vahoaka am'izao fotoan'izao koa dia mirary soa tompoko samy tahin'Andriamanitra. Fiano fankasitrana ny député Todsotsika niaraka tamintsika tao anatin'izay adiny ray mahery minitra maromaro izay tena sifolo tanoany angamba ny adiny ray sifolo tanoany niaraka tamin'ny député Todsotsika de isorantsika député Todso manomboka to kosa indray dia ny tenako no hiaraka amintsika ary dia misy ny vahiny za rehefa mahazatra antsika moa mandray azy satria namana ihany Christian Tabera hiaraka amintsika rehefa aveo fa alohan'ny andraisana Christian Tabera rehefa aveo misy fanadiadina nataon'ny mpanao gazety vahiny zay ho alefatsika eto ity fanadiadina nataon'ny mpanao gazety vahiny ity makasika Madagasikara sy ny fomba fanehoan-kevitra eto Madagasikara ny amin'ny fisiny fisamborana fanenjehana fanagadrana ho am'izay mitsikera am'izao fitondram-panjakana zao any amin'ny tambajotra sosialy dia nakapoka ray any TV5 Monde izany fanadiadiny zany ary zany de manam-porofo ny sininy hoe teritery eo amin'ny endriky ny fahalalana sy ny zo ary reo mitambatra moa zany de azonana an'izay endriky ny demokrasia zay teo amin'ny sehatra raisam-pirenena de efa fantatry ny rehetra moa zany fa de hoe io indray Madagasikara raha tsy resaka olona matina Covid afenipenina de apoka ny aina manjery vahiny ny resaka olona tsy mihinan-kanina ka hoditra avy nanamboarina kapa de apoka ny aina manjery vahiny ny resaka famoaham-bolamena eto Madagasikara de apoka ny aina manjery vahiny amin'ny alalan'le hoe misy document zay voarain'izy ireo mahakasika indrindra ny fisina zandary tao anatin'izany raha mbolamena 3 kilao zany
marobe ireo reportage akoatrany hoe fisin'ny anoanana tsy hitanono tany amin'ny faritra atsimon'osy zany satria amatapitra isany ro malagasy zay nona zany tratran'izay hoe anoanana na kere zay fa zao ndray zany dia ny fomba fanehoan-kevitra misy eto Madagasikara no navoaka ny TV5 Monde atao anatin'ny fanadihadiana zay nataon'izy ireo ka nisy zay pikirakira Facebook tambazotra sosialy zay notsongainy izy ireo ary nanaovan'izy ireo papier zany zay ngezabe anankiray ary nentiny tao anatin'ny fanadihadiana zay natolotra izy ireo teo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena voaresaka tao anatin'izany Andriamatoa Zanô zay anisany nitsikera ny olom-boafidy ny Sefsisco tany faritry Mananjary tanoany anisan'izany anko Andriamatoa Ravo zay lanceur d'alerte nitondra ny zava-misy teo anivon'ny ministera ny fahasalamana sy ministera ny vola anisan'izany Andriamatoa Berija zay voafonja am'izao fotoana izao ary anisan'izany i Maherlanto Manandafy izay nitondra fanakianana ihany koa matetitetika eo amin'ny fiainan'ny firenena fa nitondra vaovao teny amin'ny tambazotra sosialy de zay fitondrany vaovao teny anivon'ny tambazotra sosialy zay koa dia anisan'ny nanenjehana azy ny amin'ny fizarana vaovao tsy marina zany marobe fa zay mo santiona ny raisin'ny TV5 Monde ao anatin'izay adevitra rehetra fa tsapany rehetra zany de hoe misy tokoa ny tsy fanazana zany fahalalana sy fototra zany eto Madagasikara de izay resaka tsy fahalalana famezana fahalalana sy ny fanajana zo fototra isambatan'olona zay voatendry ny lalam-pandrenona izay no hitondrantsika sy andefasantsika ity fanadihadiana zay nataony ny fahitalavitra TV5 Monde ity ezaka ihany ako zay hitondra ny mety fantikana azy amin'ny teny malagasy ho antsika zay tsy mahita fahitalavitra zany na ny mahita ny Facebook na izany na tsy zany aza nefa dia mino isika fa raha mihaino radio ianareo dia maraka tsara ny zavatra tiany horesana ao anatin'izay fa horesantsika rehefa aoriana ty fanadihadiana ty moa zany anao famitinana fotsiny zany am'izay teny hoe votoatin'ilay adevitra zany fa namana teknisiana angatahantsika zany andefa anjay horonatsary nataon'ny TV5 Monde tany frantsay zay. Jeannot Randriamanana était un enseignant sans histoire. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé derrière les barreaux. Son crime, avoir dénoncé sur Facebook des détournements de l'aide alimentaire destinés aux sinistrés du cyclone Batsirai de février dernier. On lui reproche également d'avoir alerté sur la fermeture prolongée des écoles publiques dans une commune. Résultat, une plainte pour diffamation et trouble à l'ordre public d'un sénateur, d'un député et du chef de la circonscription scolaire. Verdict, 2 ans de prison ferme. Pour sa femme, cette condamnation est un moyen d'étouffer la vérité. Il y a eu une pression sur lui car il ose dénoncer les injustices à Mananjari. Personne n'ose faire ça à Mananjari à part Randrianari Mananjane. Et c'est à lui que les gens s'adressent pour faire éclater la vérité. Lui, il pose des publications, c'est pour cela qu'on le poursuit. Rav aussi était un fonctionnaire sans histoire, devenu malgré lui lanceur d'alerte. Il est témoin de détournement de fonds au sein du ministère de la Santé. Il alerte en interne, puis auprès d'une ONG, en vain. Il publie alors une vidéo sur les réseaux sociaux l'an dernier. Ma vidéo, ça a vraiment dénoncé un système pourri. Tout un système pourri et corrompu. Comme moi, j'étais dans l'unité de gestion de passation de marché. Quand je voulais changer les choses, il y a mes anciens confrères qui ont dit « On a toujours fait ça comme ça ». Depuis, il fait l'objet de 2 procès, un en cours et un qui lui a valu une condamnation à 220 € d'amende pour diffamation et atteinte à la sûreté de l'État. Jusqu'ici, il a échappé à la prison ferme. Eliar Azafin Jazaf n'a pas eu cette chance. Son fils, Berid, docteur en médecine de 40 ans, opposant et ancien meneur de grèves étudiantes, a été condamné à 3 ans et demi de prison ferme. Son crime, avoir critiqué la gestion de la pandémie, dénoncé les évacuations sanitaires à l'étranger des dirigeants et relativisé l'efficacité du CVO, remède promu par le président malgache contre la Covid-19.
J'étais très étonnée lorsque je suis arrivée à la gendarmerie et que j'ai vu mon fils avec des bleus sur la tête. Il avait du sang sur les oreilles, les bras et le ventre. Il était vraiment blessé. Son pantalon était déchiré. C'est pour ça que je dis que les procédures normales n'ont pas été respectées. Cet opposant politique et lanceur d'alerte, lui aussi condamné pour avoir insulté le président, dénonce des dérives dictatoriales. Dès qu'il y a eu cet été d'exception dû à la Covid, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fermé une chaîne concurrente. Ils ont mis des journalistes d'opposition en prison. Et pour qu'il n'y ait plus qu'eux qui peuvent s'exprimer. Un peu à la Kim Il-sung, quoi. Pour l'heure, les critiques se limitent aux réseaux sociaux, accessibles seulement à 3 millions de malgaches sur 25. Mais la grogne gagne du terrain. 24 associations et ONG malgaches ont récemment dénoncé un système qui cherche à faire taire les lanceurs d'alerte et la société civile. Contactés à plusieurs reprises, les autorités n'ont pas répondu à nos sollicitations. Ny TV5 Monde no namoaka ny fanadihadiana iny de hita an'izao tontolo zao zany hoe tena olona kanosa velona lay mpitondra ao Madagasikara satria resaka réseaux sociaux ary rehefa ninoana le izy na ho an'ny Zanô tany Mananjary zay nitondrany vaovao zava-misy any toerana mahakasika indrindra ny tranga tamin'ny fandalovan'ny cyclone Batsiray ny toetoetra nataon'ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry any toerana amin'ny zava-misy mahakasika an'ireo fitantanana an'ireo fanampiana sy ny fandraisana andraikitra izy ireo dia nitarika fanagadrana any Zanô zany. Ny fitsikirana ny amin'ny resaka kolikoly système corrompu hoy Ravirasomanana teo dia nitarika ihany koa fanenjehana azy eo ny cybercriminalité fa eo ihany koa ny mbola misy raharaha zay mahakasika amin'izay anenjehana azy izay zany amin'ity filazana fa hoe nizara vaovao tsy marina ity. Ny resaka berija dia ny fanakiana ny CVO an'nga filoham-pirenena ny resahan'ny TV5 Monde mihitsy zany ny CVO an'nga filoham-pirenena ozy izy ny resaka évacuation sanitaire sy mahakasika indrindra ny fitantanana ny Covid-19 de nitarika fanenjehana azy zany ary nambara teo fa de gaga ny reniny nahita teo anivon'ny gendarmerie-pirenena fa nanderany sofiny maromaro ny zavatra tsy ara-dalàna tamin'ny fomba traitena any Berija zany sy ny fomba nanenjehana azy. Mahery manandafy moa de fantatsika tsara ny raharaha tamina resaka tetezana fa tena melohan'io de fa betsaka ny nanenjehana azy na tany Toamasina na ny teto Antananarivo sy ireo zay olona ao anaty fanjakana zay manana olana amin'izany. Resaka lanceur d'alerte zay resahantsika izay fa akoatran'ireo ihany koa dia misy ireo olona zay mijoroka nefa dia samborona ary tetehana ho gadraina fa mbola sy tonga amin'izany ny adevitra fa misy ihany koa nefa reo fonjaina zay tsy ara-drarina tahaka ny Zoukbe Roly Mercia zay miaina ny tsiraro mihitsy sy ny mafy amin'izao fotoana zao tahaka ny mbola rajona zay tabatabain'ny fianakaviany sy ny mpisolo vava efo telo taona ny amin'ny hoe tsy mita mihitsy nge zay fomba hoe inona le tena anenjehana azy fa lany any amponja ny fotoanany kanefa dia tsisy tsy mazava lay raharaha zay anenjehana anazy eo amin'ny sehatry ny fitsarana zany ary de tsy mety mandeha le raharaha-pitsarana raha ohatra ka misy ny raharaha-pitsarana zay anenjehana azy fa de potehana any fotsiny ny fiainany rehefa nisorona teny amin'ny maison de force tsy hafa de nalefa any maison de haute sécurité zany prison de haute sécurité eny Mertsiatosika imbola rajona zany de anisan'ny hoe reo santona ny raisitsika fa maro be nefa nandalo teo akoatriny hoe zay nanao akanjo mena akoatriny hoe zay nitaky tamin'ny 2018 ny hoe tsy ara-dalàna le voka-pifidianana de efa nisy ny samborona tamin'ireo fotoanandreny sy zay anaovana menasy amin'izay rehetra maneho hevitra na amin'izay rehetra samy tsikerana zao fanjakana zao na ampanatsona amin'ny alalana convocation sy ny zavatra samihafa zay araka ny fomba fiasa an'le fitondram-panjakana zany zava-misy eto farany teo tsika omaly de raha nabavy Clémence indray zany no tratra tao anatin'izay raharaha izay etsika zay efa nampahafantarana mialoha
ary tsy miafina ny aminy hoe zay de mitaky ny fametra-pialany be ny tanàna no reo antony maro be reto no zany manome fotoana zay ho an'ny vahoaka eny Analakely fa tsy tonga teny Analakely koa le ramatoa fa teny Akorondrano ary mbola nandeha teo anatin'ny fifampiresahana mitandro filaminana nosy ny jokojoko no bata azy tao anatin'izay ary nentina teny fiadanana izy de fandresahantsika teto ny hoe ny article 9 na ny 9 ny lalam-panorenana no miresaka an'izany arrestation détention arbitraire izany fisamborana sy fanagadrana tsy amin'antony fisamborana zany efa hitantsika iny fanagadrana moa zany sona n'Andriamanitra zany fa tsy tonga tam'izay momba ny Clément na izany na tsy zany aza nefa lay zony sy ny fahalalany mihitsiny sy ny maizy azy amin'ny maha-olom-bofidy azy ambaran'ny article 5 ny constitution ny amin'ny hoe la souveraineté appartient au peuple source de tout pouvoir amin'ny alalan'ireo représentants direct na indirect olom-bofidy ny tsitsika tenenina zany mpanolo-tsaina ny tanàna zay nametrahany voakana Antananarivo safidy iny olona iny mbola voahitsahitsaka koa zany zony zany de zay ny titsika tenenina hoe le fanjakana mihitsy am'izao fotoana zao manao tsy refesy mandidy ka mokondobe ny napiariny ny amina hoe izay de tsy baikon'izany izy ary zay de mampanginina ny vavan'izay te hiteny sy mampignenina ny tongon'izay te hetsika sy ny tanan'izay te hitrotra fa eo aminay ny fahefana de dérive dictatoriale efa ndraisantsika omaly zany ao anatina régime dictatoriale mbola tsy miteny hoe toe régime totalitaire ho avy ihany ary efa tonga izay fotoana zay fa zany zava-misy inotsika fa manakambarana zany satria niarana hitan'ny oronan-tsary teo iko niaraka tamintsika Christian Tabera miarabany Christian Tabera tonga somatsara eto amin'ny plateau ndray eka voalohany indrindra aloha dia faly miarahaba anao namana faniry ary faly miarahaba ihany koa ny namatsika ao amin'ny mpikirakira ny vata marobokotrao dia miarahaba ny filohan'ny RMDM aloha voalohany indrindra ny président Marc Ravalomanana sy ny fianakaviany miarahaba ihany koa reo filoha efitra ny RMDM national rehetra tsy sanavana ohatra zany ihany koa ny filohan'ny zany RMDM zany avy aty aminay sy reo rasa mangaika rehetra ny fanoherana zany eto Madagasikara dia miarahaba koa satria resaka Clémence ny ranabavy Clémence zany no namarananao anazy teo samy tegny daholo tsika omaly regny araka voalazany i honorable député Todsoa teo zay sorako azy efa tsisy mangarakaraka sosognankoa gn'anazy teo fa dia nazava zany gn'anazy teo hoe zao daholo ny tegna zao daholo efa marobe sy voatanisa fa isoragna anazy tonga teo misy izy zany ka tena solombavam-bahoaka tena ho an'ny vahoaka marina ka teny daholo moa zay maly efa sy fakahitagna na za isy amizay raha sy fakahita za nanaraka teo afarany teo mba hiditra amin'ny fitsarana de hoe atyany hoy izy le mpitandro filaminana teo fa ny solombavam-bahoaka any mazo miditra do tsika olona manara-dalàna de zareo telo mirahalahy mianaka moa ny solombavam-bahoaka ny lehibe ny groupe parlementaire moa tany de député fetra de député ny deuxième i député Rastany zany ary de fa be da be ny solombavam-bahoaka tao ery député Ramboanga mba hitantsika teo daholo presque zany solombavam-bahoaka avy aty amin'ny tanindrazany amboniny Madagasikara de ny team zany avy aty amin'ny fanoherana teo daholo izy presque isoragna anareo rehetrarehetra regny fa tena mijoro ho an'ny vahoaka anareo ary tena tsy miala miaraka amin'ny vahoaka miara mitologna isoragna koa zany isika rehetrarehetra na mambrany taxi na ny fikambanana maro samihafa zay tonga tegna omaly zany ka eto ihany koa moa dia mitodika amin'ny raha fa ny fitsarana ambaratonga voalohany zany efa imbalo ny ranabavy Clémence ny miakatra tegna fa dia isoragna an'izy regny ny conscience-ny ny feritseretany tena mametraka ary tena isorana zany ny syndicat ny mpitsara fa tena vonikagna tsara marina areto zany de miaraka aminareo izahay raha izao fa napakevitra reo zao foana ielana mihitsy zany le MD systématique tsy maintsy zagny elagny zany io fa sy honao ho feny fonja zany ka isoragna ny ambaratonga mpitsarana zany ao amin'ny parquet ao amin'ny ambaratonga voalohany zany eo anosy zany fa zay zany le fitsarana zay vao mba manomboky mamerigny fitokisana ame vahoaka marina ka mijoro nareo zahay koa mijoro miaraka aminareo de zagnahary sy andriny sasany androsika foana ho anareo amin'ny lafin'ny fitsarana sy ho aty amin'ny lafin'ny politika sy ny fanehoan-kevitra eto dia manala ny kasibosy satria manao kasibosy foana Christian Tabera rehefa miakatra eto mbola tsy sitrana mbola tsy afaky le valagna aretigny
de mbola magnentagna foana hoe ajao a ny elanelana ray metatra le fitangorongorongagna sy le nécessaire zany miaraka am'izay zavatra zay le zany le à distance ka dia sokatra ny adevitsika eto manao kompatanana moa am'vahoaka ny eran'ny Madagasikara sy ny any ivelany a miarahaba tsy vita zany ny kokoa tsy vita ny kokoa satria be da be am'izay hoe olone vahoaka asika zay zany olo mpiserasera amin'ny tout le monde dia misokatra ny adevitra asika am'raha lahy ny horesahana voalohany nge Christian de ny tamin'ny sabotsy sy nakaty mandra-pahatonga ny omaly alakamisy Clémence mivoresaka ao anatin'izay fa ny fomba fanehoan-kevitra amin'ny ankapobeny eto Madagasikara mihitsiny nanomboka tany amin'ny hoe mikasa hanao hetsika ny taxi ny olom-pirenena ny GNRMDM nature ny mpandolatsakemiko anknapsa tsy raikitra le izy satria voasakana teny amin'ny lalana le izy de nitoy tamin'ny fampetsona teny fiadanana de nitoy teny amin'ny tribunal ny zavatra hita teny Anosimaly ny fahamaroan'ny olona tonga zay mbola tsisy organisation tsisy mobilisation tsisy sensibilisation hoe donc de tongava eny Anosy daholo fa fahitana an'ireny endrik'olona omaly reny efa te hitroatra le voaka Christian oui arak'izay voalazanao zay vaokany efa misy zavatra marary azy mafy ao fa tena izao agnaty ame fisaragna aloha zany gnanao me gendeko zeto efa mahafinaritra anay misaotra besaka fa zagnahary amaly anazy aminareo hoe nambara tonga voalohany io nambara tonga faratampony agny fa matoa misy regny misy réseau mako amin'ny lafiny fisaragna eo misy hiérarchie par grade ihany koa izy io hoe ka dia mamerigna fisaoragna aloha zany atreto tena mijoro anareo zany tsy manao an'le MD systématique zany malgré moa zany ery berija sy ny tariny zay mbola horesantsika teo fa mieritreritra ny fanjakana moa tam'regny fa mbola en force izy efa mahatsapa zany izy ka na de mandeha zany le pression am'le rafi-pitsarana rehetra de mijoro ny mpitsara zany hoe tsy mety koa satria ary tsy mitombona ary tsy ampy le profo ahafahana manao MD systématique anazy ka noho zany dia alefa aloha izy dia amin'ny 3 mai ndray tsika mifankahita zany fisaoragna anareo zay mbola mamerigna fisaoragna ary toizy ohatran'iregny fa eto tsika hoe ifagnampy aza matahotra anareo fa raha ao magnano pression anareo ao mba maromaro ihany mako namana faniry ny mpitsara na ny fianakavimben'ny mpitsara mba fanafanak'alevitra egny zany amin'ny fomba fanatsarana ny fiarahamonina eto bapisy ny stabilité zany ka ho anareo regny zany raha misy agny magnano pression de mba mifampiresah ihany hitondranay anazy eto fa zay tsy tonga agnaranareo fa efa tsara ary mahafaly anay zany efa ndraisagna ndraikitra ohatran'iregny ka dia mbola mamerigna an'izay fisaoragna zay fomba fahitanao anazy io zanao am'le resaka faneho-kevitra eto Madagasikara ane de sisy ary lombolombo ny fanjanahantany tamin'andro ny 47 zany zaho mbola sy teraka tam'izany namana faniry fa mafy zany tamin'andro ny 47 zany fa raha ny fahitako azy tena mbola mafy noho zany ty ity zany tena régime tena dictateur be le mpitondra ka hangalaka an'izay dictateur zay zany mila fasahiagny mila fijoroagny miaraka am'iregny solombavam-bahoaka asika regny zany hoy zanao teo hoe mbola sisy fanetanana nefa efa ohatry regny itsika aneo de manambara amin'ny fitondra fanjakana itsika manao an'io mitroatra io mitroatra magnitsy ny zavatra tsy mety fa tsy mbola tonga any am'le fataony zareo tamy 2009 akorin'le izy fa aza terena zany hoy izy ny solombavam-bahoaka rasy manana Paul Bera Diros hoe ho tonga am'izay situation zay fa hoavy io raha ohatra ka izay gny zavatra raha satria ze olo aneo hevitra hitako tamy TV5 monde teo zao ze olo aneo hevitra rehetrarehetra zao hoe de atao zany le pression ze safana ilazana rehefa aveo fa faible na tsy matarik'olona zany le mpanohatra ka tsy zay le izy diso foana le analyse mbola idiratsika ho amafisitsika le teniny honorable député teo Todisou teto milasaka hoe 53% fa le 53% nge raha nanaraka vaovao tsika de lasa 60% ndray ny tenen'le solombavam-bahoaka ny 5e iny le numéro 1 mihitsy iny amin'ny resaka fisolelana ka izay rehetra azonao zavatra tsy normal azonao atao ny misolelaka zavatra tsy amay lela fa rehefa amay lela na may tanagna de lao aloha fa tsy ho possible misy araky ny teniny ray aman-dreny be eto Madagasikara sy amin'igny sud-est aminay igny dia son excellence Paraigny Auguste ny ambassadeur asika teo aloha zany zay 17 taogna igny ambassadeur zay napetraky ny flou Marc Ravalomanana zany ka tena olona may mametraky olona regny zany gn'olo atao hoe olo managna etika zany regny ray aman-dreny be regny be eritreretinao raha za izy tsy milasaka atsony fa diso izy io 53% io fa tsy ho isy io ary mety hoe fara am'le hoe
3,5 moa 5,3 lay izy teo pourcent io ka zany rehetrarehetra zany tontolo rehetrarehetra zany sy olo adala aby gn'olo eto ary tsy olo ho azonao atao koa fa nono onao ne fihavanagna malagasy onao le hoe aloha rangatsy akorotana antsony le firenena aloha fa aloha hitady stabilité izay ne le mahapisy an'le dinidinika tery-andraharo ny dinika nasionaly hiditra am'izay sika rehefa avy eo ka hoy zanao mbola miverina farany atao zany hoe ahoana ny fomba fahitanao any le tamy sabosy sy le ziska tamin'ny omaly zany tam'le niendrika ny faneho-kevitra sy ny niendrika ny faneho-kevitra sy ny démocratie ato Madagasikara de sisy tsy araky ny lalam-panorenana sy ny voasoratra ao fa asa hoe amin'ny andro sika hitondra tsy ho ela tsy ho ela hoa tsy mandigny 2023 zany tsika fa hitondra tsika io a de ahoana izao io manko zany eto de hoe mandrasa fividianana fa fividianana ihany a ny famindra-pahefana ara-dalàna ara-démocratika ory zareo ankehitriny taloha zareo tsy nahandra zay tsy niandry le 2012 tamy 2018 sy niandry le élection présidentielle anticipé nientsony zareo tamy tsangana malagasy le 53 na le 60% io fa préparation psychologique hoy izy ny scientifique mahay azy zany hoe préparena sady zany aty amin'ny heritaona sy tapany sisiny fividianana azafady gne saignin'olo hoe zay ny mandresy ohatran'izay le tamy 2018 na voasika igny ka am'ty zany izareo efa miprépare an'izay fa tsika efa miandro fotsiny ataovy nge rasa ataovy rasa ka hoy zay tsy mampitahotsy ola izany miala signy miala fondro ho aminareo mpitondra fanjakana manomboka hatrany amin'ny filohan'ny republique fa filohan'ny republique raha mananao voalaza agnatin'ny constitution ao zay hoe ianao ny garany firaisankina-pirenena fa raha ianao garany firaisankina-pirenena napetraka ho ray aman-dreny zay ny fandraisan'ny gasy anao gne sy miteny sy mivolagna zany amin'ny zavatra ohatran'izao de tsisy ifakahitanany dia rehefa aveo moa sika hiditra amy resaka fanatsarana na tolo-kevitra ho am'izay resaka iomanana sahady am'izay resaka fifidianana zay ho avy zay sy ny rafiny ny rafitra momba an'izay zany satria raha io rafitra hoentina ny manana ny fifidianana io zany ny tsamboaritsika diany meloa diany zao de sy fakahitagna atao fa nao agnatin'ny bureau de vote any amin'ny fandraisam-bato agny efa misy tragno may agny raha io ohatrany hoe ka io 53% iny jijigny etoa efa 60 izy efa 60 sy forsena manko zany izy forsena io fa sy tafavoaka io etany raha atao bangy tokana zany hoy izy ny vocabulaire anay sud-est tagny zay surtout afarafangana io zany hoe question de mikiokio-kolo ino moa le dikan'le mikiokioky mikiokio zany amignagny question de resaka hoe falegnan'olo anao faniry zany halahalako avao mijery anao eo da atao aby zay harcèlement zay tsy avitanao ninina zany de ilazana fa hoe io revoaka malagasy fa tsy mahavita ninina mpanohatra fa mbola zay ny crédible eto tsy zany fa ny filohan'ny mpanohatra de efa managny expérience izy amy resaka fitondram-panjakana sy amy resaka zany hoe fanonganam-panjakana zany zay nahazo an'ty firenegna aty izay ne ny mahatonga ny aty ohatrany mbola mifrené kely io fa sy honao zany raha ohatra ka mitoy zao zavatra zao io ny tenenako hoe misaotra sady ny fitsarana eto fa de ho maromaro ane ny toy vakana ohatrany regny fa anareo koa no matokisanay fa zahay dia sady sy magnompa olo sady sy miady amin'olo sady sy minimiser na hoe mandeha magnabatibaty na magnambanimbany olo zany ziskany amin'ny filohan'ny republique ajainay reo mpitondra fanjakana reo sy anareo fa raha ohatrany kosa anareo mitsangajategna de vahoaka derrièren'ny fanoerana mijoro am'izay fotoagna zay ary sy maintsy mijoro mahalideranay zany avy ty amy fanoerana ka sy maintsy mijoro am'izay zavatra zay ya mazava ny fanazavany Christian azy teo fa ny mpitondra fanjakana manko zany zao rehefa miresaka izy de ohatrany hoe nareo nge efa menaseritra io manko mba arantirantiny le TVM eny le dépassage kely tao amy TVM teo iny zany fa akoatrin'iny le tena sehatra le tena hoe mibazeny zareo le nahatsapany le tena hoe vokatra zany démocratie zany satria zay nge le nitolomany président Zafy sy ny Hervelona Rasalama sy ny Madagasikara tamy 91 de ny hoe mba isiny zany tena hoe démocratie zany ny atao hoe démocratie de anisan'izany tsy fisiny zany censure zany tsony eo amin'ny resaka fahazona ny vaovao sy ny fampalalamba-vaovao ka izao mianatra amitsika zao amin'ny MBS tsy fahazony mandeha amy canal 7 parabole Star Times zao de mbola endriky ny censure zany ny tsy mbola fahazotsika mbola zavatra kely tsisy dikany io adevitra foronareo amy TVM io
fa moa ve mahazo fandaharana zahay amin'ny RNM sarinakarina sy ireo fandarana rehetrarehetra zay vokarana herinandro moa ve misy vaovao amin'ny mpanohatra tena tre tena tsara ao amin'ny RNM sy TVM isak'alina isak'arivo zany ely izy ary io famoronana fandaharana isaky ny zoma io zay misy fitonglanana makany amin'ny fitondram-panjakana tokony mba hanana fandarana ao amin'ny RNM ihany koa zany ny mpanohatra zany ka hoe ity ny fandarana fitondram-panjakana resahana ny fandarana asa mpanjakana fa ity ihany koa ny an'ny mpanohatra mba iresahany fomba itsikeranty sy ny zavatra everiny fa tsy mety ataon'ilay mpitondra fanjakana zany igny tena endriky ny démocratie sy ny censure sy hatrany amin'ny tony resaka tambadrotra sosialy tony tsy hoe zay atahoranao fanihokevitra rehetrarehetra de bloquenao de idinao commentaire zany anisan'ny resaka fatahorana daholo zany sy ampanatsonao ampiororonao en cybercriminalité de miafinao ambadiky ny lalàna ianao zany endriky ny censure daholo raha izay resahako zay ny fomba fanihokevitra mazava ny aminy hoe ary zay mbola hitrikitiantsika foana Christian Tapera raha misy fanjakana tena hoe ny aina am'zany hoe fidinina an-talambe zany de zao fanjakana zao zay nazao ny fahefana dikan'izay tsy tokony atahotra an'izany izy satria everiny zany fa mato ny fanjakana teo aloha na fanjakan'ny président Marc Ravalomanana na fanjakan'ny président Erajonary Mampianina na afahan'izy ireo nanio hevitra tety république roa mifandimby izy zany de dikan'izay nisy de bonne foi ihany nomeny ny mpitondra teo aloha fahalalahana ho an'ny mpanohatra nanao hevitra tamin'izany fa manino ty fanjakany ty tsy sa mametraka an'izay bonne foi zay ho an'ny mpanohatra am'izao fotoana zao ka mame varavarakely ho an'ny mpanohatra amin'ny fanihokevitra eny amin'ny akanja zay veriny fa tokony isiny fahalalahana arakevitra zany de ao anatin'le miverindala ny 91 tsika zany rehetrarehetra resahantsika zany hatramin'ny ty tena resahantsika izy ty io resaka institution rehetrarehetra io rehefa tsy azon'izy rehetra majoritaire zany hoe maronisa de lalaovin'izy ireo makany amin'ny ny institution any faveran'izy ireo de io hitantsika io na tonga hatraty am'le resaka sondage zany Christian Tabera am'izay zavatra rehetra ataon'le mpitondra fanjakana sy am'izay rehetra fa efany eo an-tanany ka ahafahany tokony amezo isitrahany rehetrarehetra de zao mahazo tombony kokoa lay mpiaraka am'le fitondrano anatin' zany de fiamorany endriky ny démocratie daholo zany satria rehefa miresaka démocratie tsika de miresaka fahalalahana zo zay lefa le divan'ny olona teo amin'ny 13 mai tam'izany fotoanandro zany le nampiasain'izy ireo taty aorina tsaroantsika tsara ny 13 mai tam'izany de Tabera mety mbola kely tsika fa tsika koa manana vaovao tsara mihitsy ny mémoire-ntsika tena mbola atao tsara ena ninona no nisy ny zany hetsika lehibe zany ahoana ny andohany zany fa ohatran'izao manginginy zao mihitsiny nanomboka teny ankomma 67 hectare zany raha tsy mahay tantara nareo mpitondra am'izao fotoana zao nareo manko reto manko le mpitondra zay tena par accident tsisy culture politique reto fa tonga ho azy eo fotsiny reto reo zao raha antanina hoe mba fantatrareo ve zany Samson Gilbert zany tsy hainy zany mba fantatrareo ve zany Bety Josepha zany tsy hainy zany Besy Firafredo zany tsisy hainy zany Tsozony Maranga ve mba fantatrareo zany tsy hainy zany même mba antanina zao ohatra hoe tantarany tanàna Antananarivo hoe mba fantatrareo ve zany Stanislas Rakotondrina zany maire nanomboka tamin'ny 1957 hatramin'ny 1959 mba hainareo ve zany fataroany zany misy administrateur maire Vazabe ny tantanana Antananarivo de taorina Rakotondrina Stanislas nisy Andriamanjato Risary Rakoto Vao Andrietiny Razana Maso Désiré Lalao Andrenjafy mba fantatrareo ve ny tantarany zany fa tsy nanao kitotopi-tantanana ohatran'io fitantanana ny tanàna Antananarivo am'izao fotoana io de sombanareo le asina Antananarivo tena teneniko tsara mihitsy asina Antananarivo satria misy asiny le Antananarivo tantanana de nivo tsara nge izy reo olo reo Stanislas Rakotondrina ohatra mivadika kely am'izay metry Tabera Rakoto Vao Andriatina pasteur Andriamanjato aloha zao Rakoto Vao Andriatina Gioli Razana Masy latokana Antananarivo Désiré Lalao Andrianjafy fa zany tsy nitondra zavatra ratsy ho an'Antananarivo zany ary tsy namotika sy nanao fisainana hafahafaky maramara ho an'Antananarivo zany de zay le tiako teniny hoe mba fantatry reto mpitondra fa tsisy culture politique mihitsy le mpitondra fa ny azo mifantana fa efana sy vola sy voninahitra
de io tsy gagatsika kristian raha ohatra ka mianjera amin'ny tany ohatran'izao a ny fiainan'ny firenena satria tsy le olona niomana hitondra fanjakana ny tonga eo am'le fanjakana fa le olona lipahefana de nataon'izy ireo zay nazona an'le fahefana de rehefa azy le fahefana eo daholo ny akama rehetrarehetra aiza mivola aiza mivoninahitra de nakamina daholo mpiakamakama ampisosy zao zany izy menakavy mifandritaka be mamono afo isan'andro san'andro mitady paikady satria efa fatany fefakely tsisy de zay miverina 91 koma 67 hectare mangingina ohatr' zao tompoko ny poin 91 nisy adevitra ny resaka crise ara-tsosialy koa tamin'izany fotoana andrano sy resaka démocratie surtout tena démocratie fa miainga nanomboka tany amin'ny mpianatra tsikelikely nanomboka tany amin'ny mpiasa tsy ambojatovo tsy analakely fa koma 67 hectare fa iny ny hitatra tsikelikely iny nahazo any tambarinandrina tanimbarinandrina izy nikisaka reny de nikisaka moramora am'izay ka aza minimizena aza sous-estimena ty resaka mpanohatra lavy ty hoe de 6% tsy mazaka olona fa zao samy mahay mianatra tantara daholo de miezaka mijery an'izany isika fa misy fetra ny tompoko io vahoaka tsy miteny io fa ohatran'ny savony io sy rano-tsavony na fehezinao takininina amin'ny tanana ary fa miporitsaka tsy maintsy mitady lalany ivoany io na tery takininina ary rehefa tonga amin'ny fetra zay tsy ahafahany miaritra tsony amin'ny zavatra tsy mety atao azy Christian Tapera. Ya voalohany indrindra moa misaotra besaka am'izay fampatsahivana ara-tantara ny firenena surtout tantarany capitale ny Madagasikara de Tananarivo zay moa anao azoko be faniry méplacer sara am'izay zavatra zay ategna koa moa zany zandrinao fa mba nagnaraky tegna miteny situation 91 anao teo nanomboka tamiko koa moa anao tanimbarinandrina de efa eo atsika am'izany ka tam'izany fotoagna zany fa mbola ery baba moa raha mbola mitagnakanzo asika fa kosa sy verezigna amin'ny tantara zany. Miteny anao teo hoe reto mpitondra fanjakana reto dia tongatonga ho azy sy tsy nanana etika na hoe fomba fanaovana politika ara-dalagna zany tsy nanana fa efa nanalaina tamin'ny vola eto aneo le fotobolagna manjaka fa sy foto-kevitra izay le problème ka rehefa fotobolagna manjaka de sy maintsy mamerigna volany aloha izy io zany fampasahivana foana namana faniry soana revoaka malagasy zay magnaraky ny fandaharagny aza mifidy fotobola aza mijery akôlina akanjon'olo nareo rehefa magnano propagande gn'olo manao politika anankiray ampandanin'ainy fa jerevy tsara ny foto-kevitra ny oety ny fakifakainy ndray da maty misary atsika saia mijoro manda vola aloha amin'igny izy 3 semaines na 1 mois naovana propagande igny fa zao ny vokany magnefa agnatiny 5 taogna asika zany mikasika an'le resaka hoe fanehoan-kevitra eto mbola miverina ny fanehoan-kevitra de efa sisy izy io mandeha amin'ny TV5 monde eo zany ka hoy zao hoe mila mivondrona zany asika zay mitovy hevitra io CRMDM rery any fa nianko lafikery rehetrarehetra de mba andao asika zany mivondrona asika moa efa mivondrona zany fa fagnamafisagna an'izay zany etiko atongavagna eto ka mampianso zany am'ty resaka fifidianagna ezaka zana ty efa nandeha moa igny dinika préliminaire ho an'ny dinika nationale dia io resaka loi électorale io zany ao agnatin'io loi électorale io le resaka refontiny gne lisy mpifidianagna zany hoe fagnavoazagna zany na fagnamboaragna tanteraky fa tsy adigno am'zany ny fanaovana opération karapanondro de proximité zany hoe manakaiky an'le vahoaka agny zany e resaka état civil zany hoe mila miara-miasa tsara zany ny avy aty amin'ny lafiny fitsarana satria resaka état civil zany resaka mombamomba resaka fitsarana zany apanagna an'le acte civil an'le olo tsara zany ahafahana manao an'iregny karapanondro regny zany misy vola tokony efa tokagna an'izany agny fa ity fitondram-panjakana ty moa sy malala izy zany fa efa mi-anticiper sahady an'le 53% zahay avy aty amin'ny fanoeragny sy gny lehibe ny fanoerana andriamato président Marc Ravalomanana sy reo vondrikery miaraka aminazy de tsy atory tsy anaiky an'izay erreur zay nisy tamin'ny organisation ny fifidianana tamin'ny 2018 regny zany ny spécialité nyty fitondram-panjakana ty mako rehefa miteny fitondram-panjakana de ao anatin'izany filohan'ny république manomboka agny ambony zany de gne halabato sady manao an'le préparation psychologique hoe zahay zao no efa eto de zahay ny mbola mandresy de zahay zao suivant zao fa sairagna asika zao very voaka malagasy vidin-javatra rehetrarehetra sy miakatra ekena fa misy ny crise zay mandalo eran'izao tontolo zao teo ny coronavirus teo ny cyclone teo ty ady any Ukraine ty fa io pour gouverner izy
de mise prévoir foana anao zany rehefa hitondra fanjakana zany ka hoy zao hoe tsy atao ala excuse na ala ilany hoy izy ny teny gasy ny fisiany reo zavatra reo fa ny problème ty fitondram-panjakana ty ny marary ny vahoaka tsy voajeriny fa ny tsy eto sisy manohatra fotodrafitrasa fa raha fotodrafitrasa vita amin'ny araky ny rariny sy ny ara-dalàna izy de ok zay fa fotodrafitrasa nareo nge fa misy simba amizao mbola sampy telo taogna nareo teo zay ohatran'izany regny école manara-penitry lalagna natao regny vo atao 3 mois na ohatran'izany na mpimenimenagna regny pikarakarany fond d'entretien routière regny mbola sy azy volany zany daholo izany zavatra misavitaka rehetrarehetra zany mila alamigna andrio matao filoha fa zahay miteny an'ioany sy zahay loatra no azo karazany hoe bénéficiaire amin'io zany nahazo tombony amin'io fa ny firenentsika sy ny vahoaka malagasy satria nareo mpitondra ny manao adisona avy eto amin'ny firenena ny fagnitsana taniseta tsy ampy ty fandaragny ty lasa zany le vahoaka ny misibirany le conséquenceny le fahavoazana jusqu'à agnaty vilagniny agny ka trop loatra zany karaha sy misy olo mitsangana ohatra ny Ranabavy Clémence sy reo olo maro samihafa ka ijoro anohitra an'izany sy mety zany sy azo jerena fo satria firenena demokratika zany ity firenentsika ty araky ny voalazany lalam-panorenana fa sy firenena tamin'ny andro ny ampanjaka ka ze miteny rehetra de ho tapahandoa ka hoy zao hoe sy mety tsony zany zay de manaingatsika vahoaka malagasy tsy agnavagna isa sokazana mba hiaraka mijoro am'izay samy mijoro sy hiaraka mijoro aminay zay mpitarika zany hoe bon tsy mety zao de zao ny tokony ho atao tsy mety zao mifanakalo hevitra zany fa raha zay namana faniry de ho raharaha be zany gne mahazo an'ity firenensika ty satria ity fitondram-panjakana ty zany gne mamaritry raha avao zany gn'ainy mamaritry gne fitaovam-panjakana manao privatisation i fomba fanaovana privatisation io koa nge misy lalàna pitsopitzon-dalàna rahana aminazy io mba ho isy tamberim-bidy ao ampitambola-panjakana fa ze zavatra navidy ohatra zao miteny fotsiny privatisation navidany le force one to ay zany volany efa tamy transition zavatra tiako teny an'io de marobe zany zavatra simbagny sy avidividy ary ze orinasaky idiran'ity fitondram-panjakana ty de lasa bankrovitra avokoa ohatran'izao knapsa io mbola miverina amin'io knapsa io ny knapsa ny agnitasika fa be da be gne zavatra rehetrarehetra ka pisopisony agny idirany fitondram-panjakana volany knapsa ny sy raha volam-panjakana ao sisy tokony manana droit na gne knapsa mampindram-bola olo na asika mangalaky vola ao gne ta zany ka zay raha zay ve zany nijorony ny Ranabavy Clémence dia voantso izy tsy omeko tsiny nareo mpitsara fa mena ambanine mena fa gnisorako anareo eto de ny comprendre nareo hoe sady tsy azo raisina tsy mitombona fa aleo aloha zany emitra kely iny audience ny Clémence ary minisy magnategna ao fa ho afaka ampisalisalana na ho afaka madiodio ny Ranabavitsika Clémence zany tsy hoe vita zay de tapitreo fa sy mesy mitohy atolognisika idirasika agny am'le dinika nasionaly ho agnatsarandravatra ame lohan'ny fifidianana zany io satria ao agnatin'ny fifampidiniana andatabatra boribory tompoky lasy tompoky vavy gn'ahafahasika mitafatafa sy midinidinika ambany lafiky agnatsarandra fa izao io tsy fagnomezana miteny gn'olo io tsy fifampihinotsika io izay mahatonga le débordement egny an-dalambe tsy zay fa samy ty fitondram-panjakana ty foana tokony ahaka lesona zany le fitondram-panjakana satria fitondram-panjakana nitsangana amin'ny alalan'ny zay lazaina zay lazaina fa par rapport ny mpitondra tamy régime président Marc Ravalomanana raha ohatra moa ko vo niainga fotsiny le mouvement tery Ambojatovo ka nandefasany miaramila tsy fakahitagny teo nisy an'izany be ny tanàna ny Antananarivo zay ve tam'izay nitokana ny kianjany demokrasia izany rehetrarehetra zany ane gne tokony hodiniagny rehefa mahazo fahefagny fa tsy hoe bodoky eto ty seza tiky fa ana raiky gne seza mandalo fa gne mpitondra mifandimby ao agnatiny na resaka firenena demokratika zany ka raha milaza anao hoe to namana faniry ahoana ny fomba fahitany antoko kitany Madagasikara zay mpikambagna ato agnatin'ny RMDM de zay zany fomba tsokevitra zany azonay atao eto zany tsy valaka sy vizaky sy sagnaky hoy zay sy destagny gne magnenta gne fitondram-panjakana miainga avy amin'ny filoha république miemora marsa rerakely aloha de todio le tany arina nazahognany ty fahefagny sy ara-dalagny ty zay sika vao mifonsy agny am'le 53% fa sy olo adalabo gn'olo etoa io ka agnekineky fahatany raha ohatran'izay ary sy tokony mbola izao aloha ny siny sady gne karazana sondage am'zany resaka fifidianana zany satria mbola sy miasa lohany zany eky aloha gne vahoaka malagasy zao fa gne sany lohany vahoaka malagasy dia gne vary sy laoky iditra am'lagniny
zay ka aloha zany gn'esany alohany zany zao de gne sy fandripalemany de gne lafiny fampianarany la marary zay izy gnisaby tegna fa sy ngomby ohatrany aminay agny zao meme eto mpanandro sisa gn'andrasany gn'olo mialagny eo nje nde ame CSB2 vidy mpagnafody fitariny sy sanagnany ka izay raha zay eky aloha zany gne mampiasa aloha gne vahoaka malagasy amizao ho anareo mpitondra fanjakana magnano anareo hoe tiany vahoaka io mba mandana moa mba magniraky pitsikilo zay tsy mitovy hevitra aminareo agny ambany agny fa namanareo le olo de noy efeo mivoaka avy agny fa raha izy magnano hoe le bon de diso zay fa malina gne misy agny marare vahoaka misy agny fa sy gne sara eo ame vahoaka ka hoy zao hoe miveregna andoarano io miverigna andoarano de apetrao amy tany sara aloha le tongotra fa aza misingevaheva rehefa mitondra firenegna ho anareo mpitondra fanjakana amin'ny ankapobeny io resaka hoe sy fandripalemagna io zay tena mampikaikikaiky firy zao vo lahaly eo zao vo nazo telefony tafarafangana fa iresaka kely district misy ana gnao moa zany zao sy fandripalemagna da tena mba isoragna zany le député vehivavy anakiray IRD izy ary zay mafinaritra ana amty raha ty député IRD amizay koa zany zao na ny Congo na ny conseil municipal eo fa hitatsika ny tololalana izareo IRD misy zany amizao tsotra zany hoe mba sy mety fa mba mangala baraka azonao firy sy fandripalemagna aminay ao fa misy mieno ve amin'io district ny farafangana sy amin'ny agnatin'ny région na sy mosinana io sisy mieno misy ary sisy fandraisagna ndraiky tsy amfandraiky amizay gne resaka fagnapiagne vatsin'akonana sy vatsinjo moa de efa sy fakahitagny regny zavatra misy sy mba miteny misy le autorité aminay ao sauf le député anakiray le député vehivavy igny zany ka hoy zao hoe isoragna an'zay efa magnano miaraky anareo magnano miaraky io sy hoe mpanohatra akoriny fa mijoro magnitsy ho anareo samby anareo agnatiny ao isoragna zany zay ary mbola magnentagna an'zay mbola misalasala ho anareo solombavamboaka ny RD ho anareo mera ny RK sy ny zay rantsana miaraka amin'ny fitondram-panjakana zany masahia anareo mijoro fa tsy fahotana mahafaty anareo fa au contraire ary satria anareo sy manana compte rendu amin'ny fitondram-panjakana fohy be fa mifagnaja araky ny protocolaire zay mifehy anareo zany amregny be tanàna regny moa de ministre ny intérieur gne tena lehibe nareo direct de any amy région moa zany de ny préfet sy ny tariny ajao izy satria mpiara-miasa fa any amle vahoaka zay nifidy anareo gne tokony mitodiky bebe kokoa mieno marary an'le vahoaka anareo ohatrany zao ataonao izao na de hoe aty amin'ny extra parlementaire za zay satria mba avy candidat eo zay fa natao misy zay sy nalaliagnanay tao satria raha zahay izao lany tao de fantatrareo hoe toyny ka hoy zao namana faniry hoe isoragna zakabe mba nanasanay anareo tandroany koa tegna moa sy vahiny fa mba tompotragno avao atoa de isoragna fa eto zany de magnentagna azakivy fa mijoroa fa gne marina amsika ty sy mba maty ary sy misy andresany zany fahamarinagny zany satria résolution navoakan'ny FFKM io zay mbola sy tateraka hatramizao mampisaviritaka eto efa voalohany de hoe fekekeliko fibebana fahamarinana ary fahamasinana de nitoy tagny amin'ny 4-3F izay nge nisin'le dinika nationale tant que mbola misy mpanao politika leader na mitondra firenegny na avy aty amin'ny opposition eto gnaty moa de fa mieky fa tsy mety zao zavatra zao ka andao hajoro ndray mandeha le firenentsika dikan'izany sy mainsy ao anatin'io dinika nationale io zany magnano an'le refondation de la nation sika amin'ny alalan'ny fifidiarana mba ho stable ao le olo olany eo zany hoe sy mainsy maromaro moa zany zavatra ho resanao agnatin'izany fa tsy ary ho resana eto ambonin'ny plateau aby namana faniry satria efa samy maraka an'izay daholo tsika zay mpikarakara an'izay sy zay anjay anjara am'izay osolo-tegna ny vahoaka malagasy magneragna misy mazava tsara zay nitondrany Christian zay fa alohan'ny tena maraparana antsika amin'ny rahalahy ny fandarina Christian satria efa maromaro ihany koa zany ny zavatra nambarantsika teo de ty ataontsika dessert ty satria zay manko le mahazatra ny rina zay de ataontsika dessert ty zavatra anankiray ty zavatra anankiray ty zany tsika manko ny resaka androany tena naopantsika tamin'ny resaka démocratie fahalalana zo fototra zany ny tena niopana ny adevitsika androany zany de itya horonatsary mikasika ny fidinany filoha Macron zay nanao fampelezan-kevitra tany Frantsa ity de nanao bain de foule izy de niresaka tamin'ny vahoaka de rehefa niresaka tamin'ny vahoaka de misy rangahy efa zokonjokony la antitra niandry azy moramora de rehefa niandry azy moramora de nanakambara le rangahy io de agnatantsika namana teknisiana Macron filoham-pirenena tompoko no miona amin'ny vahoaka eny amin'ny toerana zay nandehanana bain de foule io de misy mpanao gazety eo tsy zavatra amboariny eo
tsy zavatra hoe hanaovana ino moa zany fanakatsakanana fa de tena Macron mihitsy aza mitazona ny tanany leranga ohatran'izao miresaka mirassuré ana de notsika ny teny leranga zay olotsotra zany rehefa niona tamin'ny Macron. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. Sotranao ino zany deseriny reny démocratie an-tany mandroso reny Macron tsara moa manamarika fa zokontsika amy raha laha heritony Macron iny am'taona zany iny zokontsika heritony iny fa filoham-pirenena zany hibriquer deuxième mandat izy zany de izy le manao fampelezan-kevitra le miona mivoaka zany de zay ny zavatra am'zay j'ai jamais vu izy un président de la 5e République aussi nul que vous. Tsy mbola nahita filoham-pirenena 5e République tena tsy mahay ninina ohatranao tsisy lainazy de merci hoy izy Macron fa ino tsisy arrestation io zany nen'olona ny démocratie tsisy arrestation iny zany nen'olona ny démocratie tsisy hoe ndao fialana de tonga de sambolona de raha Madagasikara tatsika andro any avao da ary ohatra zany tena miteny tsy mbola nahita filoha vendrana ohatranao zay fa tsy azo atao zany fa tonga de aingana efa nataon'le anankiray ity tamin'ny izy hitondra tetezamita tamin'ny ana hoe zaho izy tsy nil que président Marc Ravalomanana zay misy nyresana misy vidéo zany any ka za zany tena hoe reny zany atao hoe tena démocratie regny azao tsy magnompa filoha nge regny fa tsy ana fa tezitra zany le olo de raha fa zona zany raisin'ny Macron ampitsikitsikina reny zavatra tena ka tamaina zany azy mbola namely izy azonao zany akory ny tsy hoe zany ny ala ataka andriamato filoha hoetigneto fa comparaison zany regny misy lesona azotomina zany amy regny amy lafiny démocratie satria resaka démocratie izy anao teo namafisitsika miraha latandrao satria sy maintsy miresaka ny démocratie satria fa tery zany le fomba faneho-kevitra amizao hiditra any amy réseaux sociaux anao voantso ny cybercrime eto dia hitodika manokana foana tsy vizaka ao aminareo cybercriminalité io na aty amy gendarmerie io na aty amy police nationale miova sata ao miova andrina fa rehefa miova ny donne politique de miova koa anareo ao ka mba mijoroa anareo ao miaraka aminay aty fa ze zavatra rehetrarehetra zao de arisiko gn'olo anareo de ndraiky avy anareo da mampianso anay fa mba mijoroa koa mba ho namanay eto dia manao antsoavy amy tafo bahoaka tsisy agnavahany raisy le fitondrana rehefa mianahana ka rehefa mampijaly vahoaka le mpitondra zany tsy manonga-panjakana zany ohatra ny tany guerre zany colonel iza moa ty Siasimi Goïta fa i Mamadi Doumbouya tagna Guinée nraisy le fitondra nefa de porta servette na porta anany izy le filoham-pirenena fa nraisiny le izy fa atsika aza mianahana ohatran'io ho anareo manamboninahitra ambony satria mba maromaro ihany no mifampiresaka eto mifanakalo hevitra raisy le izy de rehefa aveo ataoviny électionnay avelao zay mpanao politika amizay iady ao amy fidianana ao fa manjary potika le firenentsika satria ny teny filamatrareo nivoaka avy any amin'ny akademie de ny hoe ho any tanjazanareo fa raha ny fomba fahitany vahoaka sy ny maro anisy anazy amizao fotoagna zao zay mijaly tsy ho any tanja za tsy miteny nareo rehetra de izay daholo izay koa aloha de avako eto tsy nareo miaramila rehetra de mitovy hevitra tsy nareo gendarme rehetra de mitovy hevitra fa mba misy any ao olona mba mafinaritra ary ty tanjazana fa tsy tany ataony ambany mena izy na reny mitazona commandement regny ara mba mifanakalikalo hevitra eny isorako anareo regny zany zay mijoroa osa fa zahay vahoaka sy mpitarika politika avy aty de aorinanareo satria zay le voalazan'ny France 24 hoe coup d'état démocratique ozy nataon'ny colonel Mamadi Doumbouya tany Guinée satria efa mijaly le vahoaka le force de répression satria zao raha izao endrikendrika an'izao force de répression atao amitsika zao nge de ohatra ny tany amin'ny andro ny fanjanahantany ohatrany hoe atao fitaovana zany de manilika foana tsika zany any amy communauté internationale izy ny mahatonga an'io sy izay tsika samitsika no mifanjanaka eto amy fitiavam-pahefagna diso tafahoatry fitiavam-bola diso tafahoatry
ary fitiavakarena diso tavoatra araky ny voalazan'ny filohan'ny republika tany Manakara angamba izay raha sy diso ao hoe ok zay izy ny fitiavam-bola ok zay fitiavam-pahefana ok zay ny rarany daolo azafady andriamatoa filohan'ny republika tsy zahay avy aty mpanohatra angamba le message tianao omena fa isorako anao mahatsapa fa ao aminao no manama nomboka ao aminao mihitsy le izy sy aty amin'ny rantsa-panjakana isan'ny tokony zay misy anao aty satria masahia mijoro hoy izy anao miady am'zany ka eto de mitodika amin'ny rafitry ny Bianco sy ny Samfing ary ny Paka mamerina fisaorana anareo ato am'iregny resaka ao anatin'izany koa ny Cour des comptes mbola misy vary mangatsika be da be ao anatin'izy reny dia manetsika zany zahay hoe toizo ny asanareo fa eto sika mifanampy amin'ny information sy mifanankalozakevitra sy ny fanampinanareo satria resaka politique sy pression politique hoe azaky tina ny dossier ndrayanina azaky tina ny dossier kiteo de avelao eto samby mifakahita eto tsika zany mba ho hitan'ny vahoaka hoe mba miasa transparent eto koa dia amin'io resaka fanamboarana foto-drafitrasa io resaka téléphérique io tsy haiko aloha zay ny fagnarahany fianakaviany professeur Albert Zafy taminareo fitondram-panjakana tagny fa ao aminay de symbole ho an'ny CRN tragnon'ny CRN io satria tragnon'ny rain'ny fampiavana-pirenena sy ny rain'ny demokrasia io Villa Elisabeta io ka noho izany de manao antsoavo amin'ny maha CRN na eto kambagna tao amin'ny président paix à son âme ny Filoza Felbert manao antsoavo ao hoe mba tsy kitikitignan'io ka mba agnesoranareo sahady ny foto-drafitrasa ny téléphérique zay nataonareo ao am'izao ka androanareo zay militant ny président Zafy mipetraka ao ka manao antsoaviny am'izay sady igny affaire igny koatra moa mbola tsy vita agny amin'ny Bianco izy igny le resaka ny varotry tragnon'ny président Zafy igny ka igny mbola ho asaivinay sy mbola anairanay ny Bianco zany dia mameriny zany ny fisaoragny ho an'ny vahoaka malagasy rehetra zay naharitra ny eno anay mamerigny fisaoragny ho an'ny député ny 6e anay Bogos de député Todsoa sy reo solombavam-bahoaka ny tanindrazany ambonan'ny Madagasikara dia ny solombavam-bahoaka ny Timma zany sy reo solombavam-bahoaka zay sara sitrapo rehetra na any amin'ny RD izy ohatrany ery solombavam-bahoaka vice président ny assemblée avy amin'ny faritanina avy amin'ny faritany Fianarantsoa zany de manao kopatanana ho an'ny présidente ny diaspora ny RMDM any ampita koa sy ny filoha teo aloha any ivelany any sy reo membre ny gouvernement teo aloha zay amoromorogna ny dossier ho an'izay migadra de mivavaka anazy asika am'izao 3 jours na 3 andro so alohan'ny Paka zao mba zagnahary sy ny razagna ane mba isodrano sy ny agnome fahasalamagna zareo reo zany ho an'ny manam-pahoriany ohatrany zany any koa magneragna ny Madagasikara sy magneragna zao tontolo zao amin'ny andron'ny Ramadan dia manome herim-po herin-saigna zany ho agnatanteranareo an'izay ny mois de Ramadan zay satria zakat fahasoavan-dehibe ho an'ny firenena zany ka dia mivavaka anareo koa mba havitan'izany antsakany sandavana de manao kopatanana amin'ny district zay nivoako dia any farafangana zany am'izao fotoagna zao manao kopatanana ho amin'ny vahoaka ny farafangana sy ho an'ny vahoaka ny faritra sy mosignana rehetra ny tenany Christian Taber eto manetra be mbola oela kilalao mbola oela de volako lava ka hoy zao hoe ho an'ny Ranabavy Clémence mamerigny herim-po herin-saigny mijoroa Ranabavy fa mbola eto zay anadanao ary tsika ny fakahita mifanakalo hevitra eo foana tsy afeniny zany dia mbola anagna stratégie hafa koa zany asika hoentigny edia na ametrahana zay famarinagny zay eto ka mitodika amin'ny androm-panjakana rehetra mba menoa ihany nareo mpitondrareo fa tsy ola-dala aby za efa mitatatata agnatin'ny efa agnady 3 taogno teto zay amin'ny ty miara-manonja ty efa 4 taogno zany zao sy ola-dala zahay fa fitiava-tanin-drazagna ohatrany fitiavanareo tanin-drazagna koa gny fitiavanay tanin-drazagna ty lombolombo ny gnanay ka mba mifampeno ihany fa sy hoe efa avy am'le hoe savorovoro kilatona angasy misy misavorovoro vao milato ozy ny amiral Diderasira ka paix à son âme raha nanao débat amin'ny télévision nanankiray izy de hoe isavorovoro kilatona tokony hoe latsika zay teny gasy sy ny obolana gasy zay fa rasy zay sy voatery misavorovoro tsika mianakavy atao anatin'ny ty firenena tsara ty satria mahatsara onenana mako ty firenentsika ty satria nany antony zaho a mieritreritra misy namana faniry ity ngamba le sahany edena misy ato daholo ny any ambanin'ny tany ny any ambonin'ny tany ny arena rehetrarehetra que demande le peuple fa ity zany le atao hoe nosy tsara ohatrany hoe vehivavy tsara izy fa tsisy pakavady voan'ny bachelor fito noho ny etsaketsaky ny aimpanao politika za tsy agnatiny aloha sy ny RMDM tsy agnatiny ka noho izany nareo mpitondra ny responsable any am'izany ka noho izany de mba oka atsika iverina ny doharano ny dinika national zay ho avy tsy oela mba hiparticiper am'izay manainga anareo fitondram-panjakana ary efa ny invité nareo zay teo fa tsy avinareo tsisy solo tegnanareo tao ka noho izany andefa
invitation ampanajana fagnondroany koa zany rehefa voadetermine tsara le date ka noho izany io résolution io amizay eo le 91 resanao amaragnatsika efandaragna satria fa lasa de lasa le reto ka noho izany rehefa tsy agneky zany e fitondram-panjakana ka ity tapaky ny besiny maro de zay natsara an'le 91 no manohy azy ka raha misy ny akizy tsy natsara an'izay de am'izao zany le akizy tsy maintsy atsara an'izay ka noho izany aza andrasana may ny tanety vao hitady pompier ho anareo zatra mpandoro tanety io ka noho izany dia tsy manendry olona anankiray any tiako tenenina fa rehefa miteny fitondram-panjakana de manomboka hatrany amin'ny filohan'ny repoblika ka ziskany fa sy hoahilika aminazy samy rery terenareo izy terenareo izy iditra am'zany fahamarinana zany raha misy mahatsapa nareo ao magnodidika anazy ao fa hoe tsy marina ty zavatra mandeha ty ohatran'izany eny fa atao ary eto dia manainga hoa eo le anangaiky fana ny motion de censure eo ihany fa ny motion de déchéance araky ny lalam-panorenana ane zany fa zahay de vonoka manotrina an'izany am mois de mai zao de efa sy andriko misy ny etom-boany io am 3 mai ho hitatsika eo fihetsiky ny fisonim-bavam-baoaka maro anisa zay efa manomboka mafinaritra am'izao manomboka mise révolté mijoro miaraka avy aty amin'ny mampitovy hevitra aby ty amin'ny fanoherana zany mankasitraka tompoky lahy mankatelina tompoky vavy fa dia amin'ny herinandray de eto moa dia fahatelo androny zao sy tongavan'ny pasika zao surtout ho amin'ny finoana kristianina dia na musulmane zay de mirespecte an'izay dia samy zagnahary raiky aby avao manko ivavahagna ka noho izany dia mirary soa mba ivitany zay herinandro masina sy ny telo andro atongavana zay dia engany mba samy ahitany zay mba zavatra mba hamalifaliana ny vady amanjanany sy ny fianakaviany any de mirary fahasalamana tompoky lasy tompoky vavy manao kopatanana amitsika rehetrarehetra eny ary de izay kopatanana fisaorana avy any amin'ny Christian Taber izay ko no amaranantsika ny fandarina tam'izao maraina izao iverina fa dia ny zavatra azo noraisitsika tao anatin'izay hady hevitra nentina teo zay zany mba ho tsakotsakony rehetra indrindra le desera zay farany teo iny makasika indrindra ny fitsidiana nataonga Macron zany ary nifasahin'ny olona miteny manitsy azy manitsy mihitsiny zany reny rehetrarehetra reny matoa reny mba hanandramana nalefatsika de mba ho lesona ny amin'ny hoe ohatran'izany demokrasian'ny olona manitsy any am'le olona zay ivatana an'le resaka izy fa tsy miolakolaka fa tsy foatana mafaty zany ary tsy raisino fahavalo-pirenena ihany koa ny olona amin'ny resaka ohatran'ireny ka tonga de ho sambory mitandro filaminana sy mimpiambina tsy ohatran'izany ny olona fa raha eto amintsika zany manam-panahy ny ihany kanefa mba nalefatsika le izy fa misy message ihany koa tiatsika pasena ohatran'ireny hoe akoatra ny demokrasian'ny olona na de miezaka tahaka n'inona ary Macron ao anatin'ny Macron économique ihany koa zany rehetrarehetra zany Macron économique sy nilay fitantanana ny firenena de mbola ozy izy ny olona nul ianao maika moa fa ny zava-misy ety amintsika de anjaratsika mandinika sy mandray mamakafaka ny tandrify izany rehetrarehetra izany de mitondra ny fakahirezana firaritso amin'ny farany herinandro atsika zay akalaza ny fetin'ny pasika de amin'ny talata indray tsika no tafahoany eto ho amin'ny fandarina miara-manonja ny zany malaza moa de misy fandarina androany zoma ary amin'ny alatsinainy ny MBS aza misaraka amin'ny MBS satria betsaka ireo vaovao sy mifandarina zay vokarin'ireo mpanogazety sy ireo mpikirakira rehetra zay miara-miasa ato anatin'izany fahita lavitra sy onjam-peo zany no manina ho antsika ka dia ionona antsika aloha zany fa nirariana de hoe mba ho tafaverina ao anatin'le sehatra ny sanabolana antsika ka ahita ny any amin'ny faritra rehetrarehetra makasetraka tokola makatelina topoko vavy